Rasy tokovavy dia faly miarabantsika isa tokantranoray amin'ity fandarina miara-manonja amin'ity fahatelopolo ny volana aprily 2024 ity. Tena farany volana androany mamarana ny volana aprily ary mihazakazaka tokoa. Raha hoany rapito zany voalohany volana May dia hiditra amin'ny 5 volana ho amin'ity taona 2024 ity indray zany tsika, zany hoe efa 4 volana zany zao no lasa amin'ny taona 2024. Samy tsakitsakotsika hoe dia inona sy inona zany no ezaka vita ny isam-batan'olona, ny vitan'ny fianakaviana, ny vitan'ny fikambanana, ny vitan'ireo vondrona samihafa ary ny vitan'ny mpitondra fanjakana ihany koa manoloana an'izay efa bolana zay, fa tsy tahita dia mandeha ihany koa zany fotoana izany. Dia akasitrahany ianao zay nanaraka ny fandarana, manaraka ny fandarana ary hanaraka ny fandarana hatram'izay ka hatram'izao zay hiresahantsika izao. Isika zay manaraka mivantana amin'ny alalan'ny radio sy ny fahitalavitra MBS, manaraka ihany koa amin'ny radio Mada zay miaraka n'ireo namana mahafinaritra, tena akasitrahako mihitsy izy Telomenada ry ambony tary amin'ny Malala Tsarona, ry Nomsa Navaly Solomenjanahary sy Robena teknisiantsika rehetra ao ambony ao dia akasitrahantsika aza misaraka ny radio Mada FM 100.8 satria dia anisany mpiara miombonantoka amin'ny fandarantsika zany radio izany. Dia ny masovoan'ny MBS rehetra manenina Madagasikara koa sy ny famerenana fandarana tolorantsika kopakopatanana. Ianareo any ampitan-dranomasina sy ny eto an-toerana manaraka ty fandarantsika ity dia kopahana tanana avokoa. I teknisianina mampifandray antsika efa fantatrareo fa ny maestro antsika Faly Ramananarivo sy ireo mpanao-gazety ary teknisianina mianadrara dia ao ambadika eo ihany koa ijoso zay manao ny diffusion zany mba hahafahantsika mandray azy. Any ambony zay manara-maso tsara ny lamina teknika mba ahafahany rehetra ihany koa mahazo tsara mifandarantsika satria misy mifanomarinana maro samihafa dia ny teknisianina zay azo lazaina fa efa bekotro maro olatra amin'izany tontolo ara-teknika ny anao manjely zany, anisan'ny ray aman-dreny be ary anisan'ny namorona nanangana ary anisan'ny tranainy tato anatin'izany MBS zany dia Razankla sy Radany zany no manara-maso ikahaka izany ary miara mandrindra ny lafiny ara-teknika marobe. Namana rehetra izay tarihan'Riando any ambadika any ihany koa Razafinarivo sy ireo mpanao gazety maro samihafa, teknisianina ary ny taliana eto Arindranto Andremialisoa dia miarabantsika rehetra daholo zany zay rehetrarehetra zao satria ekipa aneny manodina an'ity orinasa tseraseratsika ty re olona dia isaorana nareo mahatoky mandrakarifa an'izany fahitalavitra MBS sy ny radio ary ny radio Mada izany. Dia omaly satria moa fatatsika tsy azovena amintsika ntsony fa anisan'ny mpiazakazaka hifaninana ao anatin'ity fifidianana solombavambaoka ity ny tenako ao amin'ny distrika Nambohidratrimo zay tompotoerana voalohany moa Mamirabenirina ary ny tompotoerana faharoa ny tenako Faniry Razafy-Manantany dia sady manantanteraka ny fandarantsika no manantanteraka ihany koa ny adidy ho an'ny fiarahamonina ho fampahafantarana ny kandida sy ny antony tonga anay handray anjara ao anatin'izao fifidianana solombavambaoka ho tanterahana fa 20 volana May ho avy izao. Dia naka fomba fiasa zany tsika ny amin'ny hoe raha toka tsy tratra ny fandraiketana antsary sy fandefasana mivatana ity fandarina miara-manonja ity kanefa irariana mba tsy ho tapaka dia nieritreritra hoe anao deuxième studio zany dia hanodina ny fandarantsika any amin'izay misy anay dia nezahana natao le izy omaly fa eo amin'ny lafiny ara-teknika zany dia mbola tsy tena lafatra tsara le izy dia somary tapatapaka ary le izy anaovana fialantsiny fifonana amintsika zany raha tsy lafatra ny lafiny ara-teknika. Tena avy taty aminay ny tompoko dia ilay studio moa somary mbola migogobona be zany dia ilay faraisana tsara ihany koa sy mifampitana azy taty amin'ny faly no somary tapaka satria tokony compressena zany na enala izy fa mavesatra be dia tsy zaka n'ilay fanipazana dia sahirana teo za sy Faly Ramananarivo tany amina toerana mifanalavitra. Ratsy be koa moa zany ny resaka qualité na service eto an-tanàna, ratsy be mihitsy ny resaka connexion, tsy voatsipy mihitsy le izy zany. Zay no anamarina antsika hoe raha 5G 4G ny resahana amin'izao fotoan'izao atahoranay mihitsy 3G ny miasa satria tsy ahafahana manipy mihitsy le connexion. Any amin'ny toerana nandehananay tompoko dia te sasatra le réseau
tsy fakahitana de kisakisaka kely amina coin zay omaly de eto ndray mahazo de vao mikisaka kely ianao zany vao mikisaka kely ataoko hoe mi-incliné 30 cm zany ianao dia tsy mahazo réseau le izy de mampalahelo be le zava-misy kanefa efa lasa ny sasa moa ny tontolon'ny télécommunication eto Madagasikara de mangina tsy afaka mitentsika fa zay anaovana izy menakavy azy io zany de zany ny fijaliana any ambanivohitra rehetrarehetra any de azo sary an-tsaina mihitsy rehefa misy zavatra mahazo an'ireo namatsika ary zany vokatry ny fifampiresana tany ambanivohitany hitanao am'izao nge Andriamatofaniry ozy fa rehefa misy zavatra mahazo anay indrindra resaka tsy fandripahalemana ka mba miantso zay an'ireo tompona andraikitra samy hafa dia manondrana ny réseau aty aminay zany a tena tsy mahazo mihitsy zany jiro zany moa de aza miresaka an'izany tsony any ambanivohitra rehetrarehetra any fa de mampalahelo na zany na tsy zany dia eny miezaka foantsika no mitady ny système D ary zay nisorako mandrakariva am'reto ekipa teknika ny MBS reto satria reo ndray zany namana mahafinaritra ary mbola hisorako atsika mpanaraka nyfandarina satria tsy miaozatra itsika zany manko fomba fitena evany tsy nananany tsy tezitra itsika tsy masika isika micomprendre isika satria sady milolo entany faniry no mitrotro mibaby misakelika ihany koa mitatana zany rehetrarehetra zany de atao zany satria ho an'ny fitiavatandrazana de ozy anareo hoe tena miasa mafy le zandry lahy iny fa de mahafinaritra satria betsaka aminareo ny miantso de zay ny isorako satria rehefa nafantatra ihany koa ianareo fa kandida izahay ny tenanay de isorako manokana misy namana mahafinaritra betsaka mihitsy ny zay mitondra ny tolotanana zany hoe inona bainina ho amin'ny tovolahy moa zany de ohatr'izay le fomba firesaka inona bainina ny ataonay de nanatota banderole ny sasany tao sasany na me autocollant ao ndray koa namana sasany zay tena hoe tsy miatrika fifidianana mihitsiny zany fa tena hoe mahatsiaro ny firalahiana sy hoe mahatsiaro manana didy amanandraikitra ny fahampitehan'ny firenena de miantso de hoe flyers no ataonay alefaso ny fichier anaovana an'le sary anaovana an'le impression sisy de ny sasany ndray zany zao miantsony amin'ny hoe zay ve tsy olana raha mba mahavita kely fotsiny pôlona de 10 fa de omeo fotsiny sary apetaka am'le izy mahafinaritra be mihitsiny satria zany tompoko ny endriky ny firaisakina de tolorako satria mba gate kely zany miantahanta kely satria mba manana anareo rehetrarehetra eny ianareo namana avany dilambato any keo de mba mahatsiary manana andraikitra de mba miantso carburant ty zandry malala de sorako ianareo ty ndray zandry malala mba misy ataonao crédit sy ny sisa de reny rehetrarehetra reny ao anatin'ny mangarahara avokoa zany satria fantatrareo ny tolona hatrehany aty an-tanàna zany de eto manarara oatra misaotra de misaotra tena misaotra satria hoinona moa zay eo anatrehan'ny fahasairanana misy am'izao fotoana zao fa le détermination le conviction le fidélité amin'ny mouvement tompoko ao anatinay ary tena masaka tsara ato anatinay ao anaty raha zany rehetrarehetra zany ary finosanay vy mihitsy hoe tena tsy maintsy tratra arangany tanjona maro anisany tsy mba zaza ary fitaitsika podro ty resaky ty de zany no anisan'ny motive anay maika moa ianareo zany tena ozy izy nareo de ahoana sy ahoana ndray inona ndray ny tokony atao de isorako zany satria mahatsiapy anareo ny amin'ny hoe ny erikerika mahatondra drano de any zao misy namana mbola niantso anany amin'ny hoe de ahoana sy ahoana de isorako misy moa teto an-tanàna tetiny amin'ny hoe za raha lamba tena mba manana kely zay le mba nahafinaritra ary rehefa tonga tany ambanivohitra tany de nampitondra le rangah satria niakatra mivokatra avany an-tsaha niakatra ny vary de nampitondra vary 20 kilao de le vary 20 kilao zao apetraka tsara de rehefa tonga va mitona fampelezakevitra de andrahonay ao amin'ny QG ao amin'ny quartier général zany zany nge mahafinaritra anatin'ity revi ty samy matsary tena zany ho tompon-draha raha daholo de tena akasitrahantsika menakafo zany satria tena raha ny herinay sy ny tanjakay ty limité ihany zay voafetra ihany vitanay fa soa zany ay zany rehefa tena mandeha any ambany ravikazo rehetrarehetra any misy olona malagasy be da be mihitsy tena mbola tena ao anatin'le hoe tena tsisy hevitra fa tsy maintsy mifametanana sy mifanoatsika afa kely misy zany ety fifidianana ohatra atsika ty de misaotra betsaka fa voarainareo mihitsiny zany le afatra tianay nampitaina ny amin'ny hoe fifidianana tsy mitovy amin'ny fifidianana rehetra hatram'izay ty ary na ny vahiny rehefa ve iaraka amintsika ary de gaga anareo ny amin'ny hoe nanana ny ambition any zany tamin'ny fifidianana sy lombamboaka tany amin'ny toerana misy azy ary tena nanana ny gabarit politika ny ary parmi amin'ny favori tamin'ny élection nisy tany aloha tany fa zao rehefa hijoronona ny tsy maintsy hoe firaisakina de voaray an'le namana tany amin'ny toerana misy azy sy ny ekipany koa doranga irahina marina de nanambatra ny hery any amin'ny candidat ny firaisakina zany de misy dio tsara tare be mihitsiny zany
zay tazana any am'zany boribory tany fahenina any misy any député Bogos Todjo Andriamampandry ary Bogos daholo koa moa zareo anaty lista zany na ny vavitokana na izy telo mirahalahy ao anaty lista ampiomantsika zany fa rehefa aveo iaraka ny dokotera Ramanarivo Miarsoa itsika fantatry ny rehetra hoe dokotera Miarsoa eny Ambohimanarina rehetrarehetra eny lista faharoa any hoe topitoerana faharoa miaraka ny député Bogos Todjo Andriamampandry zany dokotera Miarsoa zany de iresadresaka izy rehefa aveo ny mombamomba azy ny antony nahatonga azy hirotsaka hovidiana ary ny antony nandresy lahatra azy hoe ao anatin'ny lista firaisakina ny fahitany zava-misy am'izao fotaona zao eto amin'ny firenena sy ny sisa dia ho resahana avokoa zany rehetrarehetra izany fa ampiomanatsika sahady zany ny am' zava-misy fa de toa nisy fihetsiketsehana ho ny tompoko tery amin'ny faritra Tsimondrano tery teny amin'ny lalam-pirenena voalohany RNA zany mpianatra eo amin'ny SPA zany no nanao fihetsiketsehana tsy fantatro mazava moa le izy fa miandry ny consigne avy any amin'ny faly aho hoe resaka inona le antony zay nahatonga le fihetsiketsehana raha misy sary faly na misy vidéo kely azotrika alefa ny am'zany fihetsiketsehana fitokonana fanakanan-dalana nataon'ireo andihana mpianatra reo de manome signal zany faly satria isika moa zany de miezaka no fizaram-baovao foana aloha zany mialohany zany hidirantsika eto amin'ny studio sy tena hoe hanomboantsika amin'ny fandarana raha manana sary ary tsika igny faly de ndao arotsaka avy hatrany ny zava-misy eny votivorona eny zany mino fa mety efa ndrava zay satria raha ny sary fara hitako zany de hoe efa tonga teny mpitandro filaminana zany tsy mety milamina ny tanàna zao hitantsika amin'ny sary zao zany ny mpitandro filaminana zay nandravan'zay etsika izay asa fandorana pneu ve sa fandorana inona de teo amin'ny faritra taizany nahitana an'le lalana tapaka zao hitantsika amin'ny sary zao e de misy fifanatrehana zany eo ampitandro ny filaminana zany sy ireo andihana mpianatra azon'ny falomba omena ve inona lay anton'lay fihetsiketsehana na tonga nyty fandorana pneu sy sakandalana teny amin'ny faritra manodidiny ty ary natonga mitandro filaminana hiditra tsehatra nandravan'zay sakan'zay de zao hitantsika zao zany gonitsymon zany tsy fantatra moa inona ny eo anatin'ireo nanaovana an'le sakana zany fa zavatra mitranga io maraina io zany rehetrarehetra izany de zaraina amitsika zany mafapana foana moa ny eny votivorona eny ary nisy fotoana teny nisy choral ny hira mihitsiny nisy choral ny hira de ity zany no misy fanambarana mifandraiky am'izay de nanantanteraka fivoriana ny fikambana ny mpianatra scientifika Antananarivo niaraka tamin'ireo solitena ny mpianatra délégué des étudiants ozy izy eo anivon'ny faculté ny science androany 7 aprily 2024 ka manao zao fanambarana izao zahay mangataka izahay omaly io zany voalohany ny amoana faran'zay malaky ny paiement des bourses 5 mois plus équipement 2023 sy 2024 faharoa ny hijerena manokana ny réclamation bourse 2021 2022 sy 2022 2023 izay mbola tsy misy valiny ihany hatram'izao fahatelo ny tokony hiakarany vatsim-pianarana noho ny vidim-piainana izay efa miakatra dia miakatra tokoa am'izao vanim-potoana izao indrindra ny fiakarany vidin'ny fitaova mpianarany mpianatra ohatra ny connexion sy ny internet zany faevatra ny hijerena ny famatsiana rano ety amin'ny université Antananarivo indrindra eto amin'ny faculté ny science hozy izy reo raha toka tsy misy vahaolana aroson'ireo tompona ndraikitra isa-tsokajiny ao anatin'ny 2 72 heures zany ireo fangatahana etsy ambony de roso amin'ny fitokonam-be izay mpianatra eto amin'ny faculté ny science ny alakamisy rome 24 amin'ny 7 maraina eo amin'ny esplanade Akatso raisy tompoko ny aja ny voninahitra izay tolotray anareo zany de izay le izy manao sinimo zany dia avy amin'ny filohan'ny FMSA zany raha ohatra ka zay de hafa zany mifanambarana iny miainga avy ny Akatso hafa le zava-misy eny amin'ny
ambaratonga eny avotovorona zany ao anatin'izay fihetsehana maro samihafa zay ny fihetsehana ho an'ny rano koa mandehandeha ihany tsy indraindray eny anelanelany eny ho an'ireo zay tsy faly tezitra zany ny amin'ny famatsiana rano eto Madagasikara. De nisy fitoriana ihany koa napetraky Ramatoa Nirsoa Herinaivo mikasika indrindra ny fitsarana avy mombana lalam-pandrenona ka mpikambana ho aminy manomboka eo amin'ny filohany zany fitsarana avy mombana lalam-pandrenona izany de napetraky zany iny anivon'ny sampana zay fitsarana avo zany haute cour de justice araky ny hitatsika amin'ny sary zao dia ry ambony ry madame Nirsoa Herinaivo Antananarivo le 15 avril 2024 monsieur le procureur général PG zany io eo anivon'ny cour suprême ozy izy près de la haute cour de justice Antananarivo Madagascar de io ny bordereau d'envoi hitatsika io zany ary requête zany mikasika ny arrêt tamin'ny numéro 6-ACC zany AR tamin'ny 6 novembre 2023 zany de voaray tamin'ny 23 avril zany izay requête zay araky ty bordereau d'envoi hitatsika amin'ny sary ty ny observation moa 5 page le izy mikasika an'izay requête zay de misy une page amba le arrêt angamba io nampiarahana amin'io de misy vidéo nataon-Ramatoa Nirsoa Herinaivo ao mandrindra azy ny namako faly Ramananarivo satria nanao mivatana zany direct Ramatoa Nirsoa Herinaivo manazava ny zava-misy amin'ny zavatra zay napetrany zany eny anivony zany fitsarana avo zany de mandrindra azy amin'ny fomba ahafahana mandefa azy amin'ny hainao manjery tahaka izao zany faly Ramananarivo rehefa tomombana l izy de mamesiny alatsika faly zany amin'ny hoe milay vita l izy dia arosotsika izany rehetrarehetra izany fa mialohany zany ary efa nambaraka teo satria efa tafapetraka eto amin'ny toerana hanatanterahana sy ampitana mivatana ity fandarantsika ity zany docteur Miarso zay candidat larana faharoa miaraka amin'ny député Bogosto Tsoandrimapandry ao anatin'ny listra firaisakina boribory tamin'ny fahenina larana fahenina miaraka amin'ny eo ihany koa moa zany mpisoloterana voalohany nasandratra Ravolana efa teto Ravolana Bogosy sady pikabary zanak'Amboma de miaraka amin'ny eo ihany koa mpisoloterana solotoerana faharoa zany i Rabe Milolo antitra fantatry ny rehetra vehivavy mafanafo amin'ny tolona koa zany ary tena anisany tena enjana koa zany ao Ambomanarina eo de reo izy efatra menada zay larana fahenina ao amin'ny boribory tamin'ny fahenina de io zany docteur Miarso président Marc Ravalomanana ary député Totsoa zany samy soa daholo ary de engany ka soa an'Ambomanarina mihitsy ity zavatra kasaitsika atao ho an'ny fanavotana ny firenena ity eny ary tonga de manasatsika rehetra azo toerana zany satria iresadresakitsika amin'ny docteur Miarso Ramananarivo zay fetako aketo tonga de atsoka avatrany Andriamatoa sy olom-bava-bahoaka satria miketrika misy tsika no podro aloha tonga de fa filahana mihitsy mivava ary rehefa mberimberina matetika zany de verina fa ho tateraky zany Andriamatoa sy olom-bava-bahoaka de miaraba aloha tonga soety amin'ny MBS fahitalavitra radio ary ny radio Mada miaraba faniry ary miaraba ny mpeno atsika ihany kokoa an'ireo teknisianina rehetra na manatososa izao fandarana izao ary de kompahitanana ihany koa ny havana rehetra sy mpiara-mitolona eny amin'ny boribory-tany fahenina eny boribory-tany fahenina moa no irotsahana fa amin'ny fiainan'ny-davanandro dia mifanerasera ihany koa amin'ny eny amin'ny boribory-tany fahatelo satria eny ny toeram-piasana ary de anaovana kompatanana ny fokotany rehetra ny Antanety Atsimo ny Antanety Avaratra manodidina ny Antanety mpiara-mitolona rehetra ary indrindra koa isika rehetra mpiara-mitolona ao anatin'ny firaisakina manerana ny nosy de efa tonga de zay le feo zay docteur Miarso ary izy moa tsy mahalala an'zany kabinetra izany manampiny vahoaka eny anivon'ny fiarahamonina rehetrarehetra eny ty antany iza moa zany satria zay zao manitikitika ny mpanaraka atsika zany zao docteur Andriamatoa candidat sy olom-bava-bahoaka iza marina moa zany Ramananarivo Miarso na docteur Miarso misaotra ny amin'izay fanontaniana zay na de atao hoe efa betsaka ny mahalala satria efa betsaka ny nandraisana andraikitra teto amin'ny firenena raha tsy tantara fotsiny akoatra ny hoe Madagasikara efa tapitra ny tetezana amin'ny fanaovana sasoa satria ny tenanay de anisan'ny mpitarika mpanao sasoa
ao anatin'ny fikambanana lehibe iray maneran-tany ary izay no nitetezana Madagasikara nandritra ny fotoana ela dia ela satria efa 20 taona mahery tao anatin'izany fikambanana izany. Docteur Miarsoa raha fihezana dia anankitelo no manamarika an'izany Docteur Miarsoa zany. Voalohany aloha dia ny amin'ny Mampitsabo. Ny asa Mpitsabo neritreretina tamin'izay mbola tanora hoe tena ampanambola kanefa tsy zay velively satria rehefa tena tonga tao anatin'ny sehatry ny fitsaboana dia ny olona rehetra izay manatona anao dia olona sahirana ny ankamarony, olona mila famonjena, mila fanafody, mila fanampiana dia tatia aoriana dia ohatrany hoe tokony misy zavatra ho atao satria ity asa fitsaboana ity dia lasa nanaovana asa soa. Ny tena koa moa maha-kristianina dia sarotra ny anosom-botanana ny mpiarabelona tonga aminao mangataka fanampiana. Iny zany ny ataoko hoe voalohany dia ny amin'ny lafin'ny fitsaboana. Betsaka no efa mahalala, betsaka no efa nandalo to amin'ny toeram-pitsaboana mahafantatra ny Docteur Miarsoa. Ny faharoa dia eo amin'ny lafin'ny fandarana. Ankoatran'ny Mampitsabo zany dia mpandarana ny tenako misehatra amin'ny sehatra maro ary dia izay ihany koa no ifaneraserana amin'ny mpandarà rehetra namana ary izay no tena atao hoe nanetsika ny ambopoa ny amin'ny hoe ahoana ihany ty fireneny ity satria izay fandarana rehetra tao tato anatin'ny fotoana vitsy dia tsy misy mandeha amin'ny loaniny. Dia ny farany moa zany ankoatran'ny fandarana dia ny fijerenan'ny firenena hoe ahoana no atao fa tsy vitan'ny fandarana fotsiny dia ny tenako zany dia manam-pahaizana manokana ihany koa amin'ny fitantanana andraram-panjakana satria amin'ny andian'ny fahatelo nivoaka atao amin'ny anamma ny amin'ny atao hoe expert en administration. Betsaka ireo namana rehetra izay ao anatin'izany fikambanana expert d'administration zany dia anisan'izany ny tenanay. Ireo rehetra ireo amin'ny Mampitsabo, amin'ny Mampandarà, amin'ny manam-pahaizana manokana, amin'ny fahaizana manokana amin'ny fitantanan-drarà, ireo no nanosika hoe misy anjara biriky tokony hoentina ho an'ny firenena satria latsaka akaterena ny firenentsika, diso lalana ny firenentsika. Zay raha fitinana fohy ny amin'ny Docteur Miarsoa Ramananarivo. Ho tazomiko le hoe latsaka akaterena ny firenentsika, diso lalana ny firenentsika. Ho tazomiko zay dia ho resahantsika rehefa avy eo fa mbola hijanona amin'ny Docteur Miarsoa ihany sy ny fampahafantarana. Miezaka kely namadibadika Docteur candidat Andriamatoa Solombavamboaka dia nahita tanatin'ny arsiva kely tao zany fa efa candidat ianao teny amin'ny boribory tany fahenina teny Ambohimanarina teny. Tsaroany ny vahoakana Ambohimanarina zany satria tany amin'ny taona 2012 sy 2000 tany hoany ianao zany hoe 2013-2014 zany dia candidat ary maromaro ny mpifalinana tamin'izany fa laharana fahatelo anisan'ny Docteur Miarsoa zany hoe anisan'ireo fahavorizany Docteur Miarsoa tamin'izany fotoanandro zany. Amin'izao fotoana izao ianao aty amin'ny taona 2024 ny ataontsika hoe 10 taona aty aoriana zany dia ao anatin'ny lisitra firaisan-kina dia miaraka amin'ny candidat Solombavamboaka ankehitriny député Toditsoa Andriamampandry. Raha ny toerana anisy anao tany amin'ny fifidianana ny sedra vahoaka satria marobe miporontsaka ho fidiana 2013-2014 ianao nefa laharana fahatelo fantatra tsara ny force politique sy ny fahamaroan'ny fidy Ambohimanarina. Mety hoe afaka nanderery Docteur Miarsoa fa naninona no nivondrona ao anatin'ny firaisan-kina amin'izao fotoana izao. Tsara fipetraka le fanontaniana faniry araka ny efa niteneniko teo hoe amin'ny sehatra maro dia nieritreritra foana hoe aiza no andraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena. Marina tokoa fa na any am-piasana ianao na any amin'ny toerana izay misy ianao dia afaka hoentina ny fampandrosoana kanefa mila ihany koa ny fandraisana andraikitra ao anatin'ny androm-panjakana ary marina ny fanamariana satria ny tenako dia nirotsaka ho fidiana tao anatin'ny boribory tany fahenina tamin'ny taona 13 sy 2000 betsaka no mahalala ary tamin'izany dia tsy tahaka izao ny isan'ny mpifidy fa ny lisitra fa ny oatra ny 5 satria ny tadidy dia hoe
larana fa 5 zany docteur miarso zany larana fa 5 ako a tam'zany 2013 izany 5 be zao tsy tadidiko moa hoe nisy firy ny taorinako mafimafy ny ady fa efa tapa-kevitra tam'zany de efa naniry hoe tokony tondra anjarabrika eo amin'ny fampantsoana ny am'ty moa zany dia atao hoe isorana manokana ny filoha ravalimanana sy ny filoha mpiara-mitatana ny firaisakina sy teny satria atao hoe nateo arany eritreritra ny tany amin'ny firaisana fahenina ny amin'ny lista izay ho atao ao anatin'ny ao anatin'ny firaisakina de raha ohatra ka tsy nanaiky ny mpiara-mitatana firaisakina de tsy tao anatin'izany lista zany ny tenanay fa mino izahay fa ny asa soa rehetra vita ny traiky efa rehetra nanana ny mpiara-mitolona rehetra sy ny namana sy tapaka rehetra izay manana izany conviction anova zavatra eto amin'ny firenena zany a de amoadamosonay avokoa ny any amin'ny firaisana fahenina ary de izay indrindra no isaorako an'ny firaisakina satria betsaka no nieritreritra betsaka no mba teo eo amin'ny toerana iaraka amin'ny député Bogosy Todsoa kanefa moa dia isaorana n'Andriamanitra fa dia ny tenanay a no safidin'izy ireo ary dia ataoko hoe hitondra zava-baovao hitondra angy avao a ary ho an'ny firaisana fahenina ny lista izay tarihan'ny député Todson Andriamampandry zay rehetra zay miaraka efa nanomboka tany amin'ny 2013 position tamy 2013 a raka nefa natsidika ao teo de larana fahatelo a na de teo aza satria atoko lehibe anankiroa teto amin'ny firenena zany no nitazona ny larana voalohany sy faharoa ary de ny tenako ny larana fahatelo izay hoe tamy résultat tamy vokatra ary zay tsy ny fanalavitra tsy misy elanelana betsaka fa tena isa vitsy de vitsy série de série ny résultat tam'izay a fa de ny fotoana moa atao hoe mbola tsy tonga ny fotoana fa za mietreritra hoe fotoanan'izao a fotoanan'ny fandraisana andraikitra ny zavatra manitikitika dokotera mpitsabo moa zany ianao mazava ho azy a de tondra n'lay hoe sady manapaiza momba ny resaka administration publique ianao a mpanao asa soa amina fikamban'lehibe ihany keo araky nambaranao teo mpitsabo hitondra fitsaboana mihitsy am'izao zava misy amin'ny firenena zao inona ny tena tsikaritra ao rehefa tena hoe mandray ireo marary reo satria ozy izy anao teo mpiandohana hoe mba nieritreritra fa azombola zany asana fitsaboana zany kanefa tena tsapa mihitsy fa tena sahirana le vaoka fiteninao teo de hoe latsaka katerena diso lalana l izy a inona ny zavatra taratra zany araty sosialy hita ny dokotera miarso eny amin'ny fiarahamonina indrindrandrindra ho amboribory tamy fahina am'izao fotoana zao ataoko hoe boribory tany fahenina no antaniny faniry fa ny taratra misy a ny zava-misy a ao anatin'ny boribory tany fahenina dia mino a fa mahenika ny Madagasikara ny fahasahiranana raha resaka fijaboana fotsiny tsika ary izay moa no atao hoe andraisana andraikitra satria efa misy zany eritreritra hoe fahasalamana ho an'ny rehetra izany misy ny tetikasa maro zay atao momba ny fahasalamana fa mandraky ty ny androany tsy mipaiky any amin'ny vahoaka ny atao hoe zo hitsabo tena satria na ny fanafody izay tsapatsika fa miakabidy isan'andro ny saran'ny fitsaboana raha ny tokony ho izy dia amin'ny hopitalim-panjakana ny hopitalim-panjakana de tokony tsy misy vola aloha fa tokony maimaim-poana araky ny fampanantenana fa tsy zany nefa ny zava-misy fa ny zava-misy dia sahirana ny olona mividy fanafody ataoko hoe ny vola raisinao anatin'n'iray volana rehefa sanatrika marary ianao a de ao anatin'ny adiny ray a hidiranao hopitaly a de fongana ny vola ary de tsy maintsy mivarotra ianao mivarotra fananana mivarotra ny zavatra rehetra ho tokatrano ahafahana mitsabo tena ary zany no ataoko hoe fahasahiranana izay mampite andray andraikitra ary izay no averimberiko hoe
misy anjara brika tokony hoentina ho an'ny firenena. Ya mirosa moa tsika dokotera Miarso zay tiako manamarika atsika zany fa prailiste amin'ny député Tojotsy Andriamampandry ao amin'ny boribory fahaenina izy ary laharana fahaenina moa izy ireo zany amin'ity fifidianana ity ao anatin'ny boribory fahaenina amin'ny alalan'ny listra firaisakina zany de mampiseho zay firaisakina zay satria manana ny tanjana ara-politika ihany koa dokotera Miarso kanefa dia nampiseho an'izay firaisakina izay tamin'ny zoma teo dokotera Miarso dia anisany nandray ny fiofanana sy ny fanomezana toromarika avy any amin'ny firaisakina fohy be isika kandida zany hiarika ny fifidianana solombavam-bahoaka ary hapita izany amin'ireo mpiara-miasa ary hitondra an'izay tokony hitandremana tokony ho fantatr'ireo mpiara-mitolona amin'ny fifidianana maro samihafa fotoana iny zany nahitana an'ireo kandida amin'ny firaisakina manerina Madagasikara manahoana zay fahitanao amin'le hoe tena fahavonona ny listra firaisakina zay hiarika n'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity ary tena voaray tsara ve ny toromarika samihafa dia kandida dokotera Miarso. Tena fotoan-dehibe satria na dia tao anatin'ny fotoana fohy raha ny fanomanana dia hita hoe tonga navitrika ny mpikatoka rehetra sy ny kandida rehetra nanerana ny nosy ary misaotra ihany koa ny mpampiofana satria miezaka ny manara-dalàna isika ty anatin'ny firaisakina ary zay indrindra no nanomezana toromarika ny amin'ny hoe tandremana izao tokony hifanaraka amin'ny lalàna satria isika dia anisan'ny manaraka ny lalàna fa ny mampalahelo anefa dia ataontsika hoe 80 andro melohan'ny fifidianana dia tokony hivoaka ny listeny bureau de vote rehetra manerana ny nosy mandraky ty ny androany raha tsy diso afaniry ohatra mbola tsy eno hoe raha ovinany no mivoaka ary dia izany no anentanana ny mpiara-mitolona rehetra ny amin'ny fandraisana andraikitra tsy hovarim-bariana satria misy pitsopitsony na ny andinin-dalàna na ny paikady rehetra hoentintsika satria milana zany isika afahantsika mandresy satria tsy mety le hoe misy zavatra tokony ho ataonao misy zavatra tokony ho arahana dia nefa tsy fantatritsika dia isaorana an'ireo mpampiofana rehetra moa isaorana ny mpitarika dimy rahalahy ihany koa tao anatin'ny firaisakina satria tena zava-dehibe ho an'ny kandida rehetra iny fiaonana tamin'ny zoma teo iny. Ya mikasika an'izay indrindra dokotera Miarso te an-tany kely amin'ny akabeany zany manana n'ilay zava-misy aina n'lay firenena amin'izao fotoana izao ary tena hoe nisy fomba fiteny filomarika Ravalomanana zay moa miteny aloha hoe mikaikaika ny vahoaka tena lafo ny fitsabonina no entinao teo zao zany ianao dia miresaka an'le hoe tena tsapa tokoa le olana ara-tsosialy samihafa teo moa zany tsika vo nanomboka fandarina dia misy fitokonana any dia misy fangatahana vatsim-pianarana dia mamaly amin'izao fotoana izao sady mandrotsaka vaovao amintsika fa mamaly ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny amin'ny hoe efa ao lay vatsim-pianarana fa ny fomba amoahana azy samihafa ny tsy maintsy arindra zany moa fomba foana fanao hatramin'izay anatin'ny vaovao zany zaraintsika izany zany fa tiako anontaniana dokotera Miarso zany ny teny anao hoe diso lalana le firenena azonao azavaina ve dokotera ny amin'ny hoe inona tokoa mahadiso lalana atsika amin'izao fotoana izao tsy fantatro resaka tolona ve sa resaka safidy sa resaka inona no mahadiso lalana an'le firenena satria mety goavam-be zany fomba fanehoanao hevitra zany eo anatrehan'ny zava-misy tokoa amin'izao fotoana izao. Tsara fipetraka ny fanontaniana ary ny mpiara-mitolona rehetra izay miakatra itony plateau itony dia efa maro ny hevitra izay noentina kanefa atao hoe misy tompona andraikitra be marenina tsy maheno ny kaikaiky ny vahoaka tsy maheno ny fimenomeno amin'ny vahoaka satria amin'ny zavatra izay tsy mahasoa tsy prioritaire no hiazakazahana ary izay le teneniko hoe fahadison-dalana
diso ny lanina antsika satria arak'izay ahoana ny ilazana azy ny fanamparam-pahefana diso tafahoatra izany no misy eto amin'ny firenena. Diso lanana isika satria Madagasikara tokony ho an'ny malagasy fa tompotrano miono ary atao hoe tsy mitsetsitra ny tombotsoa manokana, tsy mitsetsitra ny tombotsoa voalohany a izay tokony ho atsika isika malagasy. Ny aretintsika dia mivoaka gabraraka ny fitantanana izany harem-pirenena izany tsy mandeha araka ny tokony ho izy, ny fitondrana izay tsy mijery ny vahoaka fa fitondrana jado na araka ny teneniko teo manao be marenina. Madagasikara nefa tokony tsy amin'izao toerana misy azy izao satria araka ny fantatsika dia laharana fahadimy amin'ny farany amin'ny firenena rehetra maneran-tany isika. Karaha zao fahadisonin-dalana izao no mitoy. Burundi moa zany ny firenena farany mahantra eto an-tany aorinatsika izy ny gisitra indrindra. Ka raha izao no mbola toizana izao tsy faiza mitantana izao a dia mino marimarina ary mampanahy ny toerantsika afaka fotoana foy a fa dia hosika ny rambony eto ambonin'ny tany. Dia izany rehetra zany a no mahatonga hoe tokony ny manam-pahaizana rehetra, ny manam-pahalalana rehetra, ny olo-marina rehetra tokony hiara-entana, ny matsiaro saina rehetra tokony hiara-entana ny amin'ny fanarenana ny firenena satria tena latsaka anatin'ny fanitrana mangitrokitsoka Madagasikara. Mety mbola tsy niaina loatra tao anatin'ny tamin'izany tamin'ny 72 zany ahako fa tantara no henoko ny amin'ny hoe raha resaka vary, raha resaka fiainana andavanandro mba milamindamina na dia hoe mbola tsy dia atao hoe tao anatin'ny fahaleovantena loatra satria nangetahetana izany ny malagasy fa ny fanitrana amin'izao fa niry tena hitako hoe lalina tena tsy mbola nisy a fahoriana tahaka izao teto Madagasikara raha ny fahatsapako azy a amiko manokana. Ataoko hoe mba manana n'izay antom-pivelomana ihany ny tena fa ny olona ataoko hoe mpiara-miasa na ny olona manana antom-pivelomana tonontonony dia tena mikaikaika. Ka izay nataoko hoe tokony hojerena manokana ny fiainan'ny malagasy, tokony hojerena manokana ny fitantanana mba ahafahantsika mandroso sy miala ao anatin'izao fahalovana izao. Afatra lehibe zany ho atsika zany ary rehefa miresaka ihany koa amin'ilay malagasy any amin'ny setra rehetrarehetra eny dia tsisy zay tsy mivoaka mivava amin'ny malagasy na ny ambany vohatra na ambony vohatra ny amin'ny hoe tsy zaka ntsony zao ary tserany aina zao zava-misy zao. Ny général Ramakavelo Désiré dia nitondra ny fomba fahitany dia misy feo any amin'izay fomba fahitany zava-misy eto amin'ny firenena zao efa mandamina ny izy any ambadika any na matsika faly Ramananarivo zany mba ahafahana mamoaka an'izay hevitra avy amin'ny général Désiré Ramakavelo izay ministra ny fiarovam-pirenena teo aloha zany ary ray aman-dreny lehibe tsongon'olombolo eto amin'ny firenena zay milaza ny fomba fahitany zava-misy amin'izao fotoana izao indrindraindrindra ny antso ataony mba ho tonga marobe hifidy zany amin'ny fifidianana io. Zay tokoa docteur Miarsoa zany zava-dehibe ny fahatongavan'ny olona mandeha mifidy mba hampiakatra an'ilay hoe taux de participation afaka miresaka sy mitondra fanentanana amin'izay ve ianao? Tena zava-dehibe tokoa. Tsika moa mbola tsy ao anatin'ny fifidianana fa ao anatin'ny fanomanana ary izany no anentanana ny olona rehetra ny amin'ny fandraisana andraikitra satria isika dia tsy tokony ho verezin-jo. Efa nanentana teto ny namana rehetra ny amin'ny hoe jereo ny anananareo, jereo ny karaha-pifidiananareo sy ny sisa efa vita reny fa ny amin'ity farany ity zany herinandro mialohan'ny
fampielezan-kevitra dia entanina ary amafisina trany ny fanentanana izay efa natao ny amin'ny hoe zotsika andraikitritsika ny mandeha mifidy. Mety misy ny fandrebirebena, mety misy ny tsy fitoviazan-kevitra fa izao a adidy ho an'ny firenena ary fandraisana andraikitra goavana satria amadika ny pejy isika. Izao fantrana izao fahalovana izao tsy faiza mitantana izao de mila avadika. De zay le hoe sahy manova. Manentana atsika zany. Isika eo boribory tany fahenina efa fantatrareo ny lista izay tarihan'ny député Totosoa Andriamampandry. Isika rehetra manerana ny nosy mpikatroka ao anatin'ny firaisan-kina manentana antsika mba tsy hovarim-bariana ary manamboatra ny fotoana den'izao fa tonga avokoa isika mandatsabato. Ady farany ity teo isika de mahery ny 70 isan-jato no tsy nanatanteraka ny adidy tao anatin'ny présidentielle fa ny toromarika izay fanomena dia manentana antsika rehetra ny amin'ny fifidianana députation avy zao mba samy ho tonga ifidy avokoa satria misy ery mpanovana, misy andraikitra takiny ny firenena amintsika mba hahafahana manova ny tsy mety eto amin'ny firenena. Ny firaisan-kina tamin'ity indray mandeha ty de tsy mitovy ny hatramin'izay satria betsaka ihany ny atao hoe coalition izay efa nisy teto amin'ny firenena fa ity firaisan-kina indray mandeha ty de firaisan-kina hitondratsika ho any amin'ny tsaratsara kokoa. Mila fiainana tsaratsara kokoa noho izao misy zao isika ary de zany no anentanana hoe andraikitra ao entano ny ankonana, entano ny manodidina fa adidy sy andraikitra ny mifidy amin'ity indray mandeha ity. Raha ohatra moa zany satria nambarako teo ny amin'ny hoe misy horonan-tsary horonan-peo ny généraly Désiré Philippe Ramakavelo de miandry ny toromarika avy any amin'ny namana teknisianina zany tsika faly Ramananarivo nostoma tamin'ny fandraisan-tsary rakin-tsary rakim-peo avy tamina namana mpanao gazety moa ity fa everitsika zany fa zava-dehibe de zava-dehibe tokoa zany mikasika indrindra ny fiainan'ny firenena zay mifandraika am'izay faneho-kevitra dokotera Miarsoa izay mihitsy satria tsy ny candidat rery zany ny miantso ny vahoaka malagasy ny hoe zava-dehibe ny fahatongavanao manatanteraka ny adidy rehefa tonga izay fotoana hanatanterahany any adidy zay fa hatramin'ireo ray aman-dreny lehibe eto amin'ny firenena zany dia miantso ny vahoaka malagasy mba hanefa ny adidy ny rehefa tonga zany fotoana hanatanterahana izany. I moa zany dia manana ny anjara ny tsirairay fa mbola sy tonga am'izany isika satria mbola sy fotoana an'izany zahay am'izao fotoana izao fa rehefa tonga zany de miresakitsika fa ny fomba fijery amin'ny maray aman-dreny eto amin'ny firenena ny général Désiré Philippe Ramakavelo no tiantsika ho zaraina zany satria dia nanana expérience politika lehibe izany général izany de ho alefantsika vetivety izany ao anaty minitra ray eo de aorianan'izay tsika dia hanome fitenenana farany zany ho an'ny dokotera Miarsoa angatahaka ianao mba hanongilatsofina hiaino tsara ny faneho-kevitry général Désiré Philippe Ramakavelo ny sotomina tamin'ny oronan-tsary fohy ny mpanao gazety ao anivon'ny Tia Tanindrazana izy ity tsy saritsika zany fa sarany ny mpanao gazety ao anivon'ny Tia Tanindrazana dia nindramintsika zany fa atao foana moa zany no tsy maintsy miteny ny sorsa tahaka izao zany ho fifanajany ny asa fanaova gazety sy ny asa fitrandrahana nataon'ny namana no anton'izany rehetrarehetra izany fa mahatsapitsika fa tokony ho fantatry ny vahoaka malagasy ary tohiray lalana amin'ny fotoana hijoroana amin'izao fotoana izao zany faneho-kevitra na ray aman-dreny lehibe eto amin'ny firenena zay tena loloavina tampoloha zany dia ho averina amintsika dia samy miaino manombilatsofina tsara isika amin'ity faneho-kevitra ity dahoara fa ity firenena ity raha oharina amin'ny repoblika voalohany sy ny repoblika fahaefatra tsy mbola latsaka ambanoatra zao Madagasikara. Io fifidianana io no ahafahanao manova na mijanona am'izao tianao io fa Madagasikara de fatary fa
ao anatin'ny fijaliana sororostahotra ianao mizao fotoana zao aza misafidy an'izanytsony raha safidinao a mbola ijaly de safidinao zay zavatra tsisy ifanomihitsy iny rehefa lasa misy safidy tambazana akory ianao hoe amena vola amena koveta amena so amena zao de iny fa hoe tsy mampaninina nampolitoy de mitona manaraka indray mifijaliako fa tena mitondra ny feon'ny vahoaka ve hitondra ny feon'ny vahoaka ve reo olona ilatsaka solom-bavambaoko reo sady olona anangatanana fotsiny ary anaiky lembenina arak'izay bakomidina de aza misafidy ororo sy tahotra ntsony izy ny général Désiré Philippe Ramagavelo fa tena hanovanjavatra io fifidianana ho avy io a fa tena tsy maintsy itsika tonga ao anatin'izay fanovana zay na ianao mbola isafidy ao anatin'ny hoe fijaliana ao anatin'ny 5 taona ho avy indray a de voatambitamby amin'ny alalan'ny koveta sy ny fizaran-javatra maro samihafa ray aman-dreny lehibe hoy a eto amin'ny firenena no mitondra izany fanazava-kevitra zany sady amaraparantsika dokotera Miarso no mba hitondra ny fomba fijerinao ianao tsy de mifanalavitra ny nambaranao teo ny faneho-kevitra ny ray aman-dreny tahaka ireny dokotera tena marina ny faneho-keviny ary manamafy ny efa fijeriny rehetra ny amin'ny hoe tsy mbola latsaka katerena tahaka zao Madagasikara ary izay no anentanana sy anamafisana no hoe aza varim-barina fa andao isika hifidy a ary hoporifoitsika fa rehefa mandray andraikitra ny malagasy rehetra dia ho tonga ny fiovana ary zay fiovana zay de mila zavatra mahery vaika fa tsy tokony andriandry isika tsy tokony ifampijerijery isika fa mifamentanana mifanentana satria tena didy lehibe ho an'ny firenena ny fandehananao mifidy amin'ity indray mandeha ity ho anay teny amin'ny boribory tany fahenina moa de tao anatin'ny fotoana rehetra de efa tena nanao zay ho afany a ny candidat Toditsoa Andriamampandry betsaka ny foto-drafitra asa teny izay tsy tokony ho anjarany solom-bavambahoaka zany kanefa dia tena nanao a izany solom-bavambahoaka avy amin'ny firaisakiny zany ary ny olona rehetra izay ale ny olona rehetra zay niaona taminay nandritra ny sabotsy lady teo na ny tanora de mangetaetany zany fiovana zany avokoa ary de zay no anantanana hoe soa isika fa misy ity indray mitoraka ity a afahantsika mamadika ny pejy ary de hitatsika amin'ny sary teo fa nisy adi-baolina ombo matavy a teny amin'ny kanja teny ampasamborona teny Ambohidrao teny a finalina efatra lehibe no nataonay teny Ambohimanarina tao amin'izany kianja izany ary de ny député Toditsoa moa de nandray anjara baolina mihitsy a tao anatin'izany nisy ihany koa ny fiaonana tamin'ireo atao hoe fikambanany 7 famille tao Andranomena ary de teny Ambohivaha koa de niaona tamin'ireo mpikatoka tim izay tena orakoraka ary tena mahavelom-pany antenana ny fanohanana izay ataon'ireo namatsika ireo de afarany moa de nisy ny fiaonana ihany koa taty an-tanety a misy ny etaetan'ny olona ny amin'ny hoe tena mangetaeta fiovana Madagasikara mangetaeta fiovana ny firaisana fahenina satria raha nandray anjara ny fitenenana solotenan'ny fokotany tsirairay avy de atao hoe tena tsy misy a zavatra mandeha sy mba mahavelom-bola ao anatin'ny fokotany a fa de fitarainana avokoa no ambetin'ny tenin'ny olona ary de izany no amporosihana atsika ny amin'ny hoe tena fanovanjavatra ary adidy mavesatra adidy masina ho antsika ny mandeha mifidy amin'ity indray mandeha tya dia aterina trany a izany fanentanana izany ho atsika ny Ambohimanarina ararotina ihany ho atsika ny Ambohimanarina de misy fotoan-dehibe amin'ny sabotsy 4 mai ho avy zao a manomboka ny 7 maraina tsika de efa eo amin'ny kianjan'ny Vama na eo Ambodivorokely ao amin'ny kianjan'ny Naivo no afatarany maro azy ihany koa misy lalao baolina goavanao ary dia am'izao tsika efa miteny zao de 300 no isan'ny
mpandray anjara isan'ny club izay efa nisoratra anarana ary de fotoana lehibe eo ihany koa no amezana toromarika ny mpikatroka rehetra ny mialohan'ny fifidianana satria efa andro vitsivitsy aorinan'iny de efa anomboka ny fampielezan-kevitra dia entanina araka izany isika ijery ny karapifidianana anentana ny isam-baravarana ary indrindrandrindra ho mailo satria tsapatsika fa misy ny efa miketrika zava-dratsy ananety elakelatrano rehetra any de ireny dia tokony aitsika no mamantatra azy ary ampitaina ty amin'ny tompony andraikitra eny ary feny de feny mihitsy zay fanazava-kevitra ny entin'ny dokotera miaso tamintsika zay ary de tena ampy ihany koa zany lay fomba fanehoanan'le hevitra satria tena mahay mandahateny tokoa ny dokotera eto amintsika zany de tena mazava tsara mihitsy zay fomba fanehoan'ny hevitra zay tena isaorana izy eny ara de manantena indray zany izahay Andriamatoa Solombavambahoaka fa tsy ho elandray de hiakatra eto amin'ny fandarana indray ianao zany député Toditsoa moa isaky ny zomano anjarany fa malalaka ty ho atsika rehetra marobe anareo namana zany efa nanomana fandaram-potoana ahafahana mizara hevitra atao anatin'ny fandarana miara-manonja anteriko hatrany zany raha misy zavatra marobe tsikarintsika any amin'ny toerana misy atsika any azajeno de atsony 34 12 902 40 na ny 34 76 624 40 na zany averiko tsara zany 34 76 624 40 na ny 34 12 902 40 de atsoy efa apitahantsika vaovao na iza toerana misy atsika de tsara hatrany zany ny mifampita vaovao de tena ankasitrahana dokotera Miarso zany de mafitabe ho an'ny boriboritany fahenina zany mbola marobe ireo programme anasa nareo samihafa zany entina ampahafantarina ny kandida fa mino fa tsy ho latsy zadanja ihany koa amin'ny fotoana ny fampilezan-kevitra dia ny fiverenana indray no andrasanay satria efa misy vaovao marobe indray hoentin'ny dokotera sy ny kandida amin'izay fotoana izay de miraso tompoko misaotra indrindra misaotra ny amin'ny fandraisana teny tsiaritra kely de ny hoe tao ao de nisy an'le hoe objectif de développement durable na ny tanjo fambandosoana maharitra ndresana momba Madagasikara ary de ny famitirana tany anatin'izany de hoe satro Madagasikara ny atratra izany tanjony zany enitaona mialohan'ny 2030 isika izao isika miembotra de miembotra trany zay no anentanana hoe raiso ny andraikitra ry vahoaka malagasy fa amadika mipejy isika de misaotra ny MBS ny amin'ny fandraisana misaotra tompoko makasitraka ny dokotera Miarso tanora tena ao anatin'ny eritreriny tsara mihitsy zany tsy mpitsabo rery ihany fa manam-pahaizana momba fitantanandrara-panjakana mpitarika fikambanana ary mpanao asa soa kristiana ihany ko maromaro kaskety indrindra moa atsoatsa zany raha mahazo ny andraikitra lehibe avy any vahoaka dia vao mainka hanampy ny bogosy indray zany eo anivon'ny firaisakina rehefa tonga ny fotoana rehetrarehetra de zay le endriky le firaisakina tiatsika resahana foana ny amin'ny hoe raha mitanjaka ara-politika ny dokotera Miarso zany de afaka nysedra izy amin'izay fifidianana zay kanefa de hoe ndao anambatra ny hery ao anatin'ny firaisakina zany izy tiako moa zany tantsika de hoe Madagasikara ny malagasy de manana ihany koa zany ambo manarina ianareo boribory tamin'ny fahenina fa manana bogosy zay mampitombo ny bogosy efa nanananareo Toditsoa Andriamampandry de misy andry dokotera Miarso sy ry Ravolana sy ry Rabemin'olondray ao anatin'izany etsika izany maromaro ireo fizaram-baovao zay tokony ho zaraintsika moa zany fa eto zany dia ny resaka ny amin'ny hoe voalaza zany raha ny vaovao mandeha ny ambadika any fa de hoe efa vonona hono le vatsim-pianarana zany hoe raha tsy metsika zany amin'ny alalan'ny fanambarana la mpianatra tsy miazira par rapport amin'izay zany le fitondram-panjakana zany de rehefa nydinia atsika nefa lay fitakiana eo amin'ny efatra eo goavambe zay nataon'ny mpianatra zany eny amin'ny anjerimanontolo indrindra eo anivon'ny siansa de atsapana sy atarafana fa tena betsaka ny vary mangatsika ny bourse 10 volana miampy ny équipement ny bourse 2021 2022 2022 2023 ny resaka rano sy ny sisa ny jiro de voatondro voaresaka ao anatin'izany sy ny fampiakarana vatsim-pianarana satria tsapany mpianatra zany amin'izao fotoana izao fa tena miakatra ny vidim-pianana asala izany tokoa ve no nahatonga ny taratasy teo nivon'ny ministera ny tetibola
toekarena sy ny vola économie et finance moa zany zay izy am'izao fotoana zao na ny mef fa saika mbola le teti-bola sy ny resaka volam-panjakana le budget sy ny finance saika ho teneniko efa ty zay tsony tsy MFB moa izy am'izao fotoana zao fa ny MEF zany économie et finance de zay venona tonga teo niveau ministère ny toekarena sy ny vola nandefa taratasy anivon'ireny département ministériel reny hoe tena somary amboary le resaka fandanina samy hafa am'izay mety ho kirakira satria hiditra amin'ny fandrafetana ny loi de finance rectificative zany am'ty fivoriana ara-potoana ity rehefa fiandohany ny volana me ohatran'izao zany eo anivon'ny antenimera-pirenena dia samy hoe aramino arondrao aloha zany rehetrarehetra fa fotoana zay hifandrinny adevitra zay hanaovan'ny fitondram-panjakana adevitra miaraka amin'ny solotena ny Fonds monétaire international na ny FMI zany ka edikevitra momba n'ilay fek na ny fonds élargi de crédit zany rehetrarehetra zany sy ny fiakaran'ny vidim-piainana zay misy efa voatombatombana prévisionnel zany de hoe mety à 2 chiffres io anoany amin'ny volana jona nomany zany hoe hiditra amin'ny premier semestre zany aty amin'ny jolay aty indrindrindrindra ho taratra zany amin'ny hoe tena hiakatra lay taux d'inflation natahany vidim-piainana de rehefa io miakatra de manaraka an'io daholo ny zavatra rehetra am'izao fotoana zao ary misy tondro zotra tondro refy nahatongavana sy nahitana an'izany fiakatry nyzany vidim-piainana zany ary zany ange zavatra tsy tadiavina fahity eny amin'ny sehatry ny tsena rehetrarehetra eny de antanitsika le fanjakana eny tompoko aiza le présence de l'état resahanareo fa to rehefa prevy sy oeraoerinareo andany volam-panjakana am'reto manara-penitra moratritra manara-penitra morapotika ireto de hainareo le hoe de misy ny présence de l'état rehefa nararoatra ao anatin'ny vona maro samihafa de lazaina sy tondrona fa misy le présence de l'état fa am'izao fotoana zao zany tsy taratra zany mato zany miteny eo anivo mef ny amin'ny hoe somary amboary le resaka fandanina sy kirakirabola eny amin'ny département ministériel am'ty loi de finance rectificative ity de taratra zany fa sahirana le fitondram-panjakana ary rehefa sahirana de nikajikatsy eo amin'ilay recette sy ny dépense ny tena manahirana ary tsy maintsy jerena ao anatin'izany teti-bolam-panjakana izany fa ny fanambaran'ny mpianatra raha teo dia atsapana ihany ko fa hiarany zany tena hoe tena vidim-piainana sy tena hoe tsy takatra izany satria ozy izy ireo ny connexion en internet ohatra dia anisan'ny efa tsy takatra am'izao fotoana izao satria mamola vola sy mandrafitra botsy sy manao fikaroana ireo mpianatra zay heverina fa hoelita hoeverina fa anisan'ny ho tena oriary amin'ny Madagasikara raha pitso raha afaka pitso zany ka izany tsy mikakeka fa tena tsy zaka tsony zava-misy am'izao fotoana zao hoe teknisianina gasy hanao plan de redressement jiramara tsy hitan'le fitondram-panjakana tsony io le tenentsika hoe lany ekipa ve sa tsy manany ekipa tsony sa tsy misy iara-iasa am'le fitondram-panjakana tsony le teknisianina malagasy satria matahotra ny am'ilay retour de manivelona raha sanatry ny zany ka tsy mifanaraka am'lay fomba fijery le fitondram-panjakana ny hevitra teknika zay hoentin'izy ireo hanaovana fanarenina redressement am'izany orinasam-pirenena izany de lasa voatery miantsolona avy any ivelany lay fitondram-panjakana am'izao fotoana zao zay karamaina volabe de volabe tokoa satria tsy maintsy amina miliara ko ny karama n'lay DGN Madagasikara Airlines ary moa amina miliarako zany ny fahampitehan'ny tontolo ara-toekarena sy tontolon'ny asa-panjakana sy raha-panjakana eto Madagasikara am'izao fotoana izao ny samy teny zany tenentsika izany ny samy teny fa betsaka ny any ambadika any zay mbola somary matatahotra ihany satria tratra ny endriky ny fampiororona de io le nyteneny général Ramakavelo hoe tena aza misafidy orooro sy tahotra tsony fa tena elao zany ndao hosahanao fa namlehibe ka hiatrehana nyty fifidianina ho avy ity mba hahafana zany mitondra fanovany eto amin'ny firenena fa tsy hiaritra 5 taona eto itsika malaza ke sady mazava izany message zany tena mazava be zany message na afatra meny ray aman-dreny ao antsika zany de tsika zany zay rehetra mandray an'izany message zany apartao zany fa zava-dehibe ny fahatongavana amin'ny fidy maro be fa rehefa miakatra ny taux de participation tery lalana ny zatra ny lalan-dririnina any amina resaka fanodikodonina sy fangalaram-bato
tery lalana izay mieritreritra fa hanao bourrage de jurina any ambadimbadika any, tery lalana izay mieritreritra fa haneriny vahoaka samy hafa any ambadimbadika any ho amin'ny tombontsoa politika an'izy ireo manokana. Ary rehefa miakatra ny taux de participation ka betraka amin'ny mpanjanainjara, aza atao tsara ny miaro ny vokatra rehefa avy eo raha ohatra misy fikasan-dratsy ho ataon'ny sasany any ambadimbadika any. Zany hoe dian'izao zany de efa mila mivondrona ny rehetra, ka tsy ny candidat ihany no miezaka zany hametraka an'izany détermination sy ny conviction zany, fa ny olom-pirenena ihany koa zany zay hangatahana fahefana, hanolotra ny fahefany amin'ny alalan'ilay fotoan-dehibe hanatanterahana fifidianana, tsy maintsy ho avy marobe ary hanatotosa ny fiarovana an'izany safidiny zany. Endriky ny fampianarana zany resahantsika zany, fa mbola tsy miditra zavatra hafa kory isika, fa endriky ny fampianarana zany resahantsika zany. Zany ny antony nahatonga Filoha Maro Karavalomanina Mandrakariva nametraka ny amin'ny hoe tena mila miezaka ireo candidat amin'ny firaisakina. Ary nahafinaritra moa zany de neny fanazavana ny amin'ny hoe na de 20 amin'ny distrika 20 amin'ny 100 ary misy ny candidat amin'ny firaisakina, zay no elingelenina ny tsy ahatongavan'izy ireo hanana maro anisa amin'ireo fametrahana ny antota taratasy tamin'ny distrika zany, de azo esana tsara zany 68 distrika sur 120 zany, aza matahotra tsika. Satria manana raika amin'ny 100 mihoatra titulaire zany ny firaisakina manerana Madagasikara raha ohatra ka lany avokoa ireo candidat solombavamboaka zay natolotry ny firaisakina. Manodidina ny 100 mahery zany titulaire zany sur 163. Na 13% misy solombavamboaka. Tsika zany de mirezaonina amin'ny alalan'ilay hisana candidat izay any amina siège eny anivon'ny distrika. Fa vao mivoaka manko tamin'ny voalohany le hoe 68 distrika de miketrika amin'ny maro anisa hony, de kay tsy mahavita kory satria no elingelenina le candidat amin'ny firaisakina. Zay tsy azon'izy ireo tamin'ny alalan'ilay antobola 20 millions d'ariary, tratran'izy ireo tany amin'le certificat de régularité fiscale. Rehefa tratrany tamin'ny indray de no elingeleniny indray tamina endrika fifampiresahana samy hafa any amina affectation, any amina resaka tonga de fisamborana. Zany ge ny eny anateto hoe nandritra ny fametrahana ny tota taratasy. De ny ena zany le isan'ny candidat amin'ny firaisakina. Ny sasandray moa zany tratran'le fampirorona de tsy afaka nirotsaka tamin'ny alalan'le firaisakina, fa voatery nirotsaka amin'ny alalan'ny tsy miakina. Saingy izy ireny mahafinaritra de hoe zay miaraka aminareo tonga dia mametraka avy hatrany ny amin'ny hoe fiarahana aminareo raha vao tonga eny anivon'ny anteny maram-pirenena izahay. Zany hoe akoatran'le 68 distrika zany misy candidat amin'ny firaisakina, de misy an'ireo karazan'olona marobe izay sahirana tamin'ny fametrahana tota taratasy raha ohatra ka tamin'ny alalan'ny firaisakina de ny anerina ataon'izy ireo nandeha amin'ny anaran'ny tsy miakina. Saingy miara-miasa sy mifanentana amin'ny firaisakina. Mbola ho avy moa zany mampahafantaritsika eo izy ireo any amin'ny distrika zao raha ihanina, ary amin'ny distrika zao raha ihanina, ary amin'ny distrika zao ihanina no tohanany rehetrarehetra. Tsy maintsy mametraka paikady sy tetikady isika ahafahana zany manatratra ny tanjona de ny anavotana ity firenena ity zay entin'ny sasany any an-davaka amin'izao fotoana izao. Reny rehetrarehetra reny tsy maintsy apetrakitsika ao anatin'ny fahamailona, fa rehefa tsy ao anatin'ny fahamailona isika mametraka an'izany de mpisopatra ny tsy maty voalavo akibo, ny mbola te hanao tantely hafa-drakotra handrobatran'ny firenena arak'izay mahafinaritra azy de mbola hanondiany foana, de eo ntsika ny tsy maintsy mailo tsara amin'izao fotoana izao. Fa zava-dehibe aloha zany de zao manodidina ny candidat amin'ny firaisakina avokoa isika ny anivon'ny fokotany sy ny commune eny. Manodidina tsika mandrafitra tsara ny paikady ary mijery zay tokony hifanampiana amin'ireny candidat amin'ny firaisakina ireny. Any amin'izay distrika misy anao zany de efa tary sotady avy ny amin'ny hoe iza moa ny candidat amin'ny firaisakina ty aminay. De aza vao tsara fa izany firaisakina zany no ampiasaitsika mandritra ny fifidianana. Ao zany ny antokotiko Madagasikara, ao zany ny prositeny, ao zany ny hery vaovao Madagasikara, ao zany ny tsara tafina, ao zany ny antoko politika madio. De amin'iny logo ngeza be misy soratra firaisakina iny moa zany dia misy an'ilay famantaran'ireo vondrona antoko politika mivondrona ao anaty zany firaisakina zany. Amin'ny anaran'ny firaisakina no nandrotsahana candidat miaraka, satria resy lahatra fa zao tsy maintsy miaraka marobe mba ahafahana mamondrona tetikady sy paikady iombonana
handavona am'izay fampitehana ataon'retoloreto am'izao fotoan'izao raha mandeha rery zany na misaratsaraka zany tsy mahavity ininona de zay ny antony hoe ndao tsika mondrona hery ao anaty firaisakiny fa rehefa tonga ao anatin'io sehatra angezabe io sika de mahavita zavatra angezabe anankiray zany hoe mahavita manao bloky ngezabe zany rehefa ao anatin'izay firaisakina zay indrindra moa mahazo maro anisany amin'ny anteny meram-pinena satria nomeko atsika teo ny aminy hoe manana raika am'zato sy latsaka titulaire isika solombavam-boaka ka raha reo miampy an'ireo tokony nanao lisitra firaisakina nefa ny elingelelina tany amin'ny disika misy azy any de voatery nandeha amin'ny anarana hafa zay mbola tsy maintsy ho fatatsika aoriana kely ao de compacta tsara zany tsika tena marihatra tsara tsika mafy be tsika hiatrika an'ilay situation ary mahavita manova rehefa tena mirafitra tsara izany ekipa izany eo anivon'ny anteny meram-pirenena de zay ny antony mahatonga an'le dingana voalohany aloha miodina sy manodidina ary manao mandangeza be miaraka an'le candidat ny firaisakina anivon'ny district isika zay mandray an'izao a fandaran'izao naiza commune misy anao naiza fokotany misy anao fataro ny candidat ny firaisakina izay moa de efa niezaka ny nampafantatra teto vomivoaka ny vomivoaka ny numéro la nisariana zany teny anivon'ny seni fa mbola miezaka hatrany zay ny amy tokony ampahafantarina an'izany ary zay ny antony mahatonga anay mampiakatra an'ireo a namana zay isehatra ao anatin'izany andraikitra lehibe ho an'ny firenena izany fa faharoa de zao apetrao tsara ny komety mpanohana zay koa mbola anisany niavatra meny filomarika ravalomanina le comité de soutien isaky ny district ahafahana zany mitondra ny anjara brikiny rehetra tsy hoe ny antoko mpikambana ao anatin'ny firaisakina ihany akory ny mpanohana fa misy antoko ivelany zany rehetrarehetra zany misy fikambanana ivelany zany antoko 5 ao zany misy olotsotra te hitondra ny anjara brikiny zay mahatsiary fa leo tofoka an'izao fanjakana izao ary tsy te herikerika tsony mbola ametraka maharitra am'izao fitondram-panjakana izao dikan'izany miainga avateny ivon'ny anteny meram-pirenena zany changement ngizabe hoentina aoriana kely eo de atsangano ny komity mpanohana ny comité de soutien any amin'ny toerana misy atsika any fahatelo dia ny fampahafantarana indrindraindrindra io logo any firaisakina io sy ireo atoko miaraka aminy satria zany no hitatsika rehefa tonga ny vampitoana lehibe mila ampahafantarina any vahoaka eo akaikitsika vodivona amitsika miray vodivona amitsika miray vodirindrina amitsika miray voditrano amitsika mifaneratsehara amitsika isan'andro anandro hoe ity firaisakina ity no hitondrana an'ireo mpitsakofidiana zany ny toromarika avy any amin'ny filomarika ravalomanina tiatsika ihany mampatsiahy nandritry ny fotoan-dehibe tamin'ny zoma teo raha ohatra vonona namana faly Ramananarivo de te amerimerina zany isika satria raha emandreny filopiara-mitantana an'izany vondrona politika firaisakina izany filomarika ravalomanana ianareo any ambanivohitra rehetra any indrindra moa tsika moa niona tatoato nandritry ny fotoana maro de tena mare maheno tokoa ny fandarana miara-manonja eto anivon'ny MBS ny radio Matin averiko ihany ny lahara-taribia fa atsika mifanerasera zany fampita vaovao miao anay zay zava-misy any ambanivohitra rehetrarehetra misy atsika any dia ny 034 76 624 40 na ny 034 12 902 40 no afahantsika fampita vaovao eny ary misy afatra avy any filomarika ravalomanana tamin'ny zoma lasa teo rehefa tonga teto Antananarivo avokoa zany ireo lisitra avy any amin'ny vondrona politika firaisakina de amin'ny maray aman-dreny lehibe mpitarika azy filopiara-mitantana dia tsy mitsahatra mitondra toromarika ny filomarika ravalomanana ao anatin'ny maminitra vitsy no anarahantsika izany de samy mandray tsara izany isika tsy ho an'ny candidat irery ihany fa ho anareo ho atsika rehetra eny anivon'ny districta commune sy ny fokotany samihafa any hampiatra ny toromarika ary aka an'izay andraikitra tandrify atsika satria haity ho rainy manonja tsy maintsy mifametana antsika mametraka manda lehibe ahafahantsika zany mandrafitra ho ekipa anankiray hitondra fanovana eto amin'ity firenentsika ity namana teknisiana
tsy maintsy merenana amin'ny tanytandalàna anajana ny lalàna rehetra zay tokony ho ajaina ny constitution na ny lalam-panorenana ary tsy maintsy amboaritsika ny lalana mba hahafahan'ny olona mifampivezivezy mba ataontsika koa fifanarahana amin'ireo mpamatsy vola ireo mba hanampy atsika izy fa tsy fahafiry ny tany mahantra manana lalana tsara sika vitatsika manao ny fa zay matahotra reo minonareo a manana ndraikitra lehibe amin'izany a ianareo zay candidat hosolombavamboaka karaka nlazaiko teo a tsy manana zotso lany ianareo fa rehefa lany ianareo a hitatsika indray ny dingana manaraka so nareo mieritrehitra inarana vitanay misy zavatra ho vitanareo a satria mirahina isika irahina isika anaisotra izao fahalovan'izao eto firenetsika irahina isika ampiseho hita horepoko ren-danitra fa reo misy olona mirahina ka tokony ampiny fa naiza naiza na amin'ireo fikambanana iraisem-pirenena na amin'ireo société civile na amin'ireo fiangonana dia samy mieky daholo fa hoe tokony irahina nareo zay miraisa ino ka tsy isika indray a nda nilakilaka sanatry avivavy manomboka zao raha dia ilaina amafisina ny fasakiana na amin'izy na amin'izy kaza le endriky le olona zay tsy mifakazo anao taloha ny jerevana fa le fasakiana ahafahatsika manavitra amin'ny firenena zay tsy maintsy atao mihitsy nahaizana zay tandremo hoe ty olona tena fa tsy tiako hatramin'izay ty nampijaly ahy ty nanao ohatran'izao dia tonga dia tapaka teo ny olona tena mahay mirektify ny tenany na manarina ny zavatra tsy nety mamatatra an'izy tsy maintsy amafisina ho ihany fasakiana tsy maintsy atao mafia ny fasakiana mba hahafahantsika hiaro ny fahamarinana sy ny safidim-bahoaka ny fahitantsika ny vahoaka zay miandrandratsika miandry tena manantenanareo izy ahay satria zay ao anatin'ny mpitarika dia milaza izy hoe dia inona no azonay nampiananareo ho avy zay eo fandrasa aloha ho avy sika ary ao aseho atsika aminy a fa rehefa hita amin'ny rahina ohatr'izao atsika dia mandeha ho azy reo mila fiomanana sy fandaminana mialoha ny fiatrehana ny fifidianana zay ny tena zadrana faharoa noho izany a dia tokony efa miomana ianareo candidat reo amin'ny olana rehetra mety hitranga manomboka izy io ny atsoday isan-karazany manomboka izy io noho izany a tsy maintsy oampinay ianareo ampalalana anareo ny lalàna zao ny lalàna ao anatin'ny fifidianana fa rehefa ny fotoam-pifidianana toy izao a tokony hatsara daholo aloha ny raha-pitsarana rehetra eran-tany zany fa tsy atsika rehetra fa rehetra fa tena tsy manana sofina tsy manana maso tsy manana nininana tsony dia olona tsy maninona riny tonga dia fanatsoana dia manady azy tonga dia any izy ny sasany lazay raha sy tatianareo tsy nataonay ohatran'ireny nanao zany misy olona aminay miaraka aminareo ao mba miteny izy rehefa ohatran'ireny aza makany pakapaka lava zao tsisa zany hatramin'izay rangaty tsy mbo misy eritreretina ka dia hoe aminareo hoe tena hiatrika fampelezan-kevitra ianareo ary betsaka ho ia ny atsoday ho atao aminareo betsaka koa ny fanakatsakanana indrindra ny toerana tokony hivoriana sy ny tokony hitenenana fampitahorana zao dia efa mandeha sady ataon'ny président ny ACC fa izy ianao samy tenenay an'izany zay tsy matavatra an'izany tsika mijoroana rehefa tsika atavatra an'izany lalàna rangaty zay koa manana pahay lalàna efa namaly izy a to amin'ny larotondy manana pahay lalàna professeur mpampianatra anareo taloha izy hay miaraka aminay ary manazava tsara fa zay afatahorana ny olona satria pahay aza mieritseritsy ndreo fa hoe sénatrice Olga ihany nytenenana iny message iny makateantsika mpanohatra message reny oty amiko ka raha ohatra tsika eo mitole lalàna tsika fa tsy amitra am'izany tsika momba tsika matakariva andriamanitra ka noho izany tsy matahatra tsika mijoroana rehefa tsika atahatra an'izany fa ny tena tokony hifatoatsika koa dia ny heritsika rehetra afatoka tsika amin'ny paikadin'rareo amin'ny alabato hianatra sy alala momba zany nareo rehefa avy eo hoe inona ny tokony ataontsika amin'ny alabato ataon'ireo fa tsy jery anao fotsiny ko izahay ka dia tsy maintsy ho mailo isika amin'ny fifidianana zay ho avy eo amin'ny fanarahan-dalàna zay ataona izy ireo dia omenanareo daholo mikojakoja reo ilainareo dia ilainareo ilaitsika mihitsy zany ilaina fantatrinareo raha misy tsanganjavatra tsy ara-dalàna hitanareo any a dia ilazao
fa izahay aty koa efa miresaka akaiky de akaiky amin'ny any misy fanontaniana mipetraka any maninona ary nareo tsy nandeha tamin'ny fifidianana zay filoam-pirenena zao nareo mandeha valitiky zay tsy mitovy tiany vahoaka eny akaiky ny vahoaka tiany amin'ny district noho izany afaka manaraka masy tsara vahoaka fitiany amin'ny présidentiel tsy le présidentiel natao ratsika na izany tsy tianao président fa misy antony tsy antoka tsy garantie olona tsy mitovy zo amitsikatsika tsy mitovy fiavinana amitsika nationalité miaraka amitsika zay mihitsy tsy anaovana an'io ary ampahafantarana ny olona fa tsy le seza akory tsy le toerana akory ny tena mamay fa ny anafika nyty firenena ty de zay tokony eo an-tsainareo foana zay matoka amin'ny teny hoe aoka tsy nitombotsy manokana ho anao ny tedavina na ho an'ny antokotsika ny tedavina ny tokonareo ny tedavina fa tena imbonantsika hoe tena mitoy ny tolona ataotsika mianakafo ty malagasy rehetra tsy maintsy anao izy azo atao a irahiny kandidana tolotry mivondrona fiasakinany ny sénatrice Olgay ary efa nahazo mihitsy izy a lay larana voalohany amin'ny atrapaka zany efa lany izy fa de reny mahazo azy tsy mahita tenitenenana intsony a hoe ny fitondrana eto Madagasikara fa tena tsy izy tsy toko zay tenenana azy tena tsy izy tena farany zay tsy mety tsy toko zay rehetrana azy nametraka atao tantaratasy izy nikena daholo ny zavatra rehetra momba azy tapitapiko atao tonga misetsona koa mahavely fanontaniana ny zavatra misy zao de zay o fiteneny reny a misy ambadika politika zay ambadika politika zay nefa tsy hoe ambadika politika ao anazy rery foanareo atsika rehetra de ororony zay ny atao hoe fampiororona intimidation de tsosahanao nareo joronareo sahinareo mandeha fa aoazavaindrareo rehefa aveo hoe ao anatin'ny fotoam-pifidianana de mandritran'izay fotoana zay a tokony anana toetsaina tony milamina daholo ny voaka malagasy na mpifidy a na ny fidina ary tokony atsahatra miaraka amin'ny vava aloha zany raha-pitsarany zany koa mahavelo fanontaniana njavatra nitranga fa de sa mihitsy anao mieritreritra reny a fahaizana mitondra feverany fa hoe zany ny fitondrana amin'ny tandalana manelingely azy ve zany mety manelingely azy atahotra koa mety ao aminy de isaorantsika zany a ny namana teknisiana nahafahantsika nandefa aniny a fanomezana toromarika sy ny tsara ho fantatra avy amin'ny filoha marika ravalo manan'iny a raha iamandreny lehibe tsika avelona tsara zany a fa mivondrona ao anaty mivondrona politika firaisakina ny antoko politika dimy amin'ny ty fifidianana manakaiky vahoaka ity zany ka ny mari-pahafantarana ny mari-pahamantarana na ny logo zay firaisakina no hivondrona an'ireo antoko ireo zany no hita any amin'ny bileta tokana rehefa tonga ny fotoana hoy aho de tsara ihany mampahafantatra ny rehetra izany satria misy manontany hoe de ahoana ny antoko tiako Madagasikara ao anatin'ny vondrona politika firaisakina tompoko ny antoko tiako Madagasikara ao ny hery vaovaon'ny Madagasikara HVM tarihan'ny filoha Rajaonary Mapianina Hery sy filoha Rakoto Vaorivo ao anatiny eo tompoko ny tsara tafiny tarihan'ny filoha Paraina Auguste ao anatiny eo tompoko ny antoko politika madio tarihan'ny Rakoto Arsofaniry Albon na Ibabaka Instababa ao anatiny eo tompoko ny prositeny tarihana Andriamatoa Siteny Randrena Solony Aiko izany mila mampahafantatra ny mpiray vodivona amintsika isika vodorindrina pila fiarahamonina amintsika zany mba ahafantaran'izy ireo an'izay firaisakina lehibe zay zany hiatrika amin'ity fifidianana ity de averimberitsika hatrany ny amina hoe efa nanambara mazava ny ray aman-dreny raha Makavely Désiré fa tena mila mandresy ny tahotra sy ny ororo isika hosa ary rehefa tonga ny fotoana zany de tena handray ny toromarika ny aminy hoe tena vonina hanantanteraka ny adidy aman'andraikitra any amin'ny fifidianana zay amin'ny 27 volana May ka ho tonga maro be zany hanantanteraka an'izay adidin'ny pirenena izay amin'izany fotoam-pifidianana izany raha teo no tena hamaranana zany sy heverina zany fa ahafahana manova nyzao zava-misy eto amin'ny firenena izao satria tsy mendrika ary tsy tokony zao ny zavatra iainan'ny
vahoaka malagasy izany, ny amin'ny alalan'ny tebiteby sororo, ny amin'ny alalan'ny fampahantrana, famotehana, fanondranana tsokosoko, ary ireo zay verina fa famelana ny vahiny androba ary hiditra hanao an'ilay tena fitsetsefana ny aren'ny malagasy zay mampikaikaika amin'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Ahoana ny eritreretintsika fa varoloha, vary efa simba, vary efa nidorana nampiarahana tamina produit, nidorana tamin'ny Tomasina tamin'ny Tanandava, no mbola angadian'ny olona isan-kariva ny Tomasina amin'izao fotoana izao, de tenen'izy ireo azo hoanina io aminay fa nohony zay tsisy vary hoanina. Zany anie ny situation misy amin'izao fotoana izao hoe aiza le présence de l'État, le iambon'le fanjakana fa misy azy daholo ny sehatra rehetrarehetra mba iarovana an'ilay vahoaka madinika zany. Satria tsisy arapaka, tsisy hoanina, mikaikaika le vahoaka malagasy, de vary efa nidorana satria tsy mety, tsy atona intsony, tsy azo ampidirina anaty vatana, anaty kibo, no ndeha fongarina indray. Taiza nandritry ny repoblika sy nandritry ny tany na tany amin'ny Madagasikara no nisy an'izany. Tsaroko tsara tany aloha tany misy an'le hoe vary balahioro. Le balahioro moa zany le vary le misy fanondranana vary sy ny sisa ohatrohatran'izany. De le vary rehefa mirotsatrotsaka amin'ny tany sy ny sisa ireny, de reny ny angonina, de efa misy mpandray reny taloha. Izy moa mandray an'izany satria efa tsy mendrika ho azo hoanina zany, dia efa avadika provando ho an'ny sasany. Ary tena noaraha maso mihitsy ny fomba nanaparitahana an'izany. Ny fomba fampidirana vary teto amintsika de tandremana mafy ihany koa taloha amin'ny mpanafatra vary ny amin'ny hoe manahoana tsara ny qualité sy ny hoe ny provenance an'le vary. Firenena veza no hanaovana an'le importation an'le vary. Manahoana ny brisurana, fahasimbana. Ny fomba nitahirizana azy na ny produit miaraka aminy. Zany ao anatin'ny fiarovana ny mpanjifa avokoa zany, isika vahoaka zany. Satria be loatra ny réimporté zany miditra eto Madagasikara. Kanefa tsy zakan'le vahoaka malagasy tsony ireo vary naondrana ny vary ato anatiny. De vary efa tokony tsy azo ampidirina ao anatin'ny vatana tsony fa mitarika tsy fahasalamana, zany ny fongarin'ny vahoaka ny anaty tany any Tomasina amin'izao fotoana izao. De mba ahoana hozy ianao mpitondra? Inona mba vahaolana omenareo? De mbola afaka miteny ve nareo fa tsy maintsy mandroso Madagasikara amin'izany tena fihemorana be zany, zavatra zay tsy nahazatra ary tsy nisy nanala baraka amin'ny Madagasikara zany eo amin'ny sehatrisam-pirenena. Amin'ny fisian'ny vahiny eto Madagasikara mandalo, eo anivon'ny FMI no misy an'izany zava-doza izany. Ahoana ny sehatra iraisam-pirenena satria no zoma olona mihitsy no voadona amin'izany resaka resantsika izany. Tsy azo ampitoviana amin'ny biby ny olombelona satria ny zavatra simba matetika amin'ny ankapobeny de ireo vavony na ihany koa ireo tova any anatin'ireny biby ireny no mety mahazaka an'izany fa tsy ny olombelona. De ahoana ny zo iarovana an'le olombelona? Zay le antanitsika hoe ianareo saripady io, ianareo sarotiny, miala tsiny amin'le fomba fiteniko, sarotiny. Ny amin'ny hoe tena misy le présence de l'État rehefa anao récupération politique alafin-javatra. Fa rehefa hiary vahoaka ianareo, de zany zavatra mahazo mivoaka amin'izao fotoana izao. Potika tanteraka misy le firenena. Tsisy mandeha amin'ny zelonina. Zay tsy maintsy hijoroana ny raisana fanapahan-kevitra maranana an'izao zavatra izao. De samy mandray ny andraikitra tandrify azy, zay ny mahafinaritra amin'ity raharaha ty. Ny kandida mandray ny andraikitra tandrify azy, ny ray aman-dreny be eto amin'ny firenena mijoro tahaka ny Pailalana, Raymond Ranjeva, Joni Andriamaefarivo sy ireo namana samihafa ao anatin'izany. Mamotipototra. Manambara-pahabe maso ny tsy fanajana ny lalàna sy ny fanitsakitsahan-dalàna eto amin'ny firenena. Ny ray aman-dreny etrin'ny Général Ramakavelo mampatsiahy ny andraikitry ny olom-pirenena. Mba tsy ravoravo tanana manoloana zao zava-misy zao. Ry Kristina Razanamahasoa tena miteny midondra tabatra mihitsiny. Hoe niaraka tamin'ireo fa tena diso fanantenana, diso lalana. Ay zay ny fitahana ny heveriny etry ny vendramendrana zay tamin'izany. Fa tsy zao no ny fanarahana. Miteny daholo ny rehetrarehetra. Tsy fantatro. Raha azon'ireo maty any am-pasana mbola nitsangana ka niteny. Indrindrandrindra ireo ray aman-dreny ty tandrazana, ireo mpanjaka tany aloha tany niado an'ity Madagasikara ty, ka ananatra ny reto mpitondra fanjakana reto hoe tsy mety ny zavatra ataonareo, miova lalana. Aza ampahoriana sy ampijaliana le vahoaka, mety efa nitsangana sy ny teny ireo.
izany tsy miteny, izany tsy mijoro. Dia zay zany no anairana ny saintsika olom-pirenena. Handray an'ireny hafatra lehibe maro samihafa ireny. Mba hahafahantsika manao fanovana, makany amin'ny tsaratsara kokoa, mety sy mendrika ho an'ilay firenena sy ilay vahoaka malagasy ato anatin'izany. Zany ange no irarintsika, zany no hijoroantsika amin'izao fotoana izao. Dia mijoro koa zany raha matoa Faniry Soherinaivo maka andraikitra momba an'ilay ACC. Efa ny teny mpahalalana fa ao anisan'ny tena manimba zavatra be. Tsy zany no teny an'izany tsaroantsika tsara ny faneho-kevitra izay natao n'Andriamatoa Raymond Ranjeva, profesora lehibe mpahalalana mikasika an'io androm-panjakana anankiray io. Dia miteny daholo ny rehetra dia mitondra zany fitorena mikasika zany, ka liana amin'izany isika ny hoe inona tokoa moa zany ilay faneho-kevitra nataon'ny Ramatoa Faniry Soherinaivo sy ilay fametrahana fitoriana nataon'izy ireo eny anivon'ny fitsarana avy na haute cour de justice momba n'ilay mpitarika an'izany androm-panjakana izany, sy ny hoe mbola misy ny kasaina hametrahan'izy ireo reketa kanefa nisy ilay fametrahak'olona samihafa amin'izany fametrahana reketa zay. Dia azavainy amin'ity vidéo alefantsika ity zany. Dia hatreo ny amaranako ny fandarantsika dia ny faneho-kevitra Ramatoa Faniry Soherinaivo zany no horenesintsika aorianan'ity faneho-kevitra izay ataoko ity zany. Aorianan'izay dia hamerina ny hafatry ny birao politika ny antoko tiky Madagasikara izay ovakiny ny Cordo Rakotondriana Jean-Claude Roger isika mikasika indrindra ny fanohanana tsy misy fepetra ataon'ireo mpikambana timma rehetra eny anivon'ny région, ny district ary ny commune sy ny fokotany izany. Ho an'ny Rapitso voalohan'ny volana May Rapitso, andro tsy fiasana. Raha malala zany ary rahana miaina zany, dia samy manatotosany ny adidy amanandraiky ny ndray zany tsika rehetrarehetra miverina eto tsika amin'ny alakamisy. Averiko tsara voalohan'ny volana May Rapitso, fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fetin'ny mpiasa, fête de travail. Dikan'izay tsy afaka anatanteraka fandaharantsika fa samy anatanteraka ireo fandaharam-potoana maro samihafa ho fanajantsika ny mpiasa zany. Dia miverina eto indray tsika amin'ny alakamisy ho avy izao, mitatitra amintsika, mitondra amintsika ireo vaovao maro samihafa. Fa amaranantsika tena amaranako ity fandaharana ity zany, sady alefa mifalo ny vidéo dia fisaorana zany ho an'ireo mpikatroka eo anivon'ny antoko tiky Madagasikara ary ny avy amin'ny firaisan-kina ihany koa, satria tonga tena teo na teny amin'ny commune Pangabe teny zany ny district Anambohidratrimo tamin'ny alahady teo, ny avy amin'ny Prosité, ny HVM, ireo mivondrona rehetra avy amin'ny antoko izay ao anatin'izany firaisan-kina zany. Dia zao hitantsika amin'ny sary izao ny fandraisana ny candidat solombavam-bahoaka zany ao anatin'ny district Anambohidratrimo izay laharana fahatelo moa zany tarihan'ny solombavam-bahoaka Mamy Rabendrina. Dia eo koa zany moa ny tenanay, dia mahafinaritra satria tena misy zany izay fisehoana amin'ny alalany tena hoe firaisan-kina izay sy fanosehana mihitsy ny amin'ny hoe tena ahoana no andrindrana paikady iombonana zany ahafahana zany mitondra fandresena ka hanana anjara biriky lehibe ho amin'ny fampandrosoana ny firenena zany ny solombavam-bahoaka izay atolotry ny district Anambohidratrimo eo anivon'ny antenne pirenena. Hitantsika amin'ny sary izany rehetrarehetra izany, everitsika fa mbola hitatra zany satria dia feno de feno ny efitrano malalaka lehibe izay nandraisana ity fihaonana teny amin'ny commune Pangabe ity. Dia kopakopa-tanana ho anareo ao Pangabe ao, misy fokotany maro be mihitsy, misy ray aman-dreny, misy tanora izay nanatrika n'ity fotoana ity araka ny ahitantsika azy anatin'ny dimy rindra izany. Miala avy teny moa zany dia misy ny fihaonana samihafa amin'ny tontolo ara-panatanjahantena miaraka amin'ny solombavam-bahoaka candidat député Mamy Rabendrina izay natolotry ny vondrona politika firaisan-kina eny amin'ny district Anambohidratrimo izay tiako tenenina izay zany. Dia efa mandeha izy ho anareo any Anjanadoriana, misy ny tournoi firaisan-kina izay miaraka amin'ny Mamy Rabendrina laharana fahatelo ho any amin'ny commune sasany ihany koa. Dia maro be ianareo ny efa mandamina sy mandrindra izay ho azontsika daholo zany rehetrarehetra zany. Zaraintsika ihany koa ny fizaram-baovao maro samihafa ho antsika ny eona tany ambanivohitra tany tamin'ny omaly ary mbola nitoy androany satria mahare ianareo amin'izao fotoana izao. Dia
apetraka avy hatrany lay endriky ny fanohanana iny anivon'ny commune rehetrarehetra sy ny fokotany zay misy atsika ny ary apetrao lay fandaminana organisation zany zay ahafahana zany manatratra ny tanjona dia ny ametrahana ny solotenantsika eny anivony zany anteny meram-pirenena izany eny ary zay zany no azo nanovana tatitra tamin'iny fa averiko avy hatrany zany fa dia misy minitra vitsivitsy maromaro zany hanarahantsika mifanahoan-kevitry raha matofa ny soerinay vo satria dia nametraka fitoriana amin'ny tompona ndraiky teo anivon'ny fitsarana avy moana lalam-pandrenana ny tena zay pailalana tsara dia zany rehetrarehetra zany no tsara ny afatara ny vaoaka malagasy azy mba tsy ho tompotrano miona ao arinan'io averimberiko ihany miafatra avany amin'ny coordonnateur national ny antokotiko Madagasikara ho ampikatriky ny antokotiko Madagasikara rehetra manerina Madagasikara any amin'ny faritra distrika commune fokotany fa manohana tsy misy fepetra ny candidat atolotry ny vovonina firaisakina ny antokotiko Madagasikara tahaka izany ohatra ny antoko izay mpikambana ho aminy Andriamatoa Gangsta Baba ihany koa dia ny antso ny mpikatrika ao anatin'ny antoko politika madio hanohana ny candidat zay natolotry ny firaisakiny tahaka izany ny filoha Tsaratafina zay tarihan'ny Paraina Auguste ny avy amin'ny hery vaovao Madagasikara sy ny prositeny zany miara mifanohanao daholo zany ny rehetrarehetra izany de ho an'ny amin'ny alakamisy indray tafoana atao anatin'ny fandarahantsika isika rehefa misy ny tsy fahafahantsika manatotosa mivatana dia ampiasa n'ilay deuxième studio tsika fa mbola manao ny fandaminana ara-teknika moa zany miaraka amin'ny namana teknisiana makasitraka indrindra tompolasy tompovavy falmerabantsika rehetrarehetra daholo indray androany talata fa 30 ny volana avril naplaza taminareo moa za maly hoe anao live androany fa misy fitoriana izay napetrakay avy aty Dilambato avy aty amin'ny diaspora mpanohitra avy aty ivelany eny anivony fitsarana maefa any Madagasikara ka io no azavaiko satria mbola betsaka no tsy mahafantatra hoe inona le fitsarana tokony afana mitory fanjakana indrindra ireo mpitondra ambony de misy koa no mieritreritra hoe tena farak'izay tsy azo ivalozana io fitsarana avy mba lalam-pandrenana io ny HCC izay nandraona mafy hoe tsy azo kianina tsy azo resahana tsy azo kritikena ny didy izay avoakany fa efa tsy azo ivalozana ary milaza izy fa manome tsy fitiavan'ny vahoaka azy ireo ny firesahana ny didina oka aloha azava tsy le izy resahana ny tsy itiavan'ny olona azy fa ny didy avoakany tsy manaraka ny lalàna tsy manaraka ny hitsiny tsy manaraka ny rariny ary efa hita zao fa tsy mitombona fa de forsena fotsiny izay mahatonga ny HCC ho alan'ny olona donc tsy hoe le firesahana n'le didy no olana fa le didy mihitsy no olana hoe le didy avoakanareo tompoko tsy manara-dalàna ary izay tsy fanaran-dalàna ataonareo izay de atao hoe abus de fonction izay abus de fonction zay dia ao anatin'ny infraction de corruption izay eny amin'ny PAC no tena tokony mandray ny fitoriana saingy voalazany lalàna fa ny président ny HCC dia tsy justiciable zany hoe tsy afaka torianao eny amin'ny PAC ao anatin'ny fanaovana ny asany fa kosa eny amin'ny haute cour de justice ny antony isin'izany haute cour de justice zany de mba hoe misy itoriana andreo mpitondra ambony reo ka raha milaza zany ny HCC hoe tsy azo kritikena ny didiny de tsisy lalàna kosa milaza hoe tsy azo toriana izy rehefa manapatra fahefana manao abus de pouvoir mandika lalàna ao anatin'ny fanatanterahana ny asany izay tokony hitandro ny lalam-pandrenana nefany de mamoaka didy manitsakitsaka tanteraka an'izany lalam-pandrenana zany
ka izay zany no napetrakay tamin'ny tamin'ny herinandro lasa teo. Zao zahay vao ny resaka momba n'ity satria nahoana nandritry ny andro maromaro de niezaka izahay nametraka ny fitoriana teny anivon'ny pôle anticorruption ho an'ny mpikambana tsotra ao amin'ny HCC satria ny président ihany no afaka toriana eny amin'ny haute cour de justice fa ny mpikambana tsotra kosany dia afaka toriana eny amin'ny fitsarana tsotra. De napetraka ny teny mpaka fa hatramin'izao tsika amin'ny teny zao dia tsy mbola misy mandray zany fitoriana zany. Mamorona excuse be deabe zareo. Procureur ihany no mandray an'le fitoriana. Navendray amin'ny folo ihany zay ny afaka mandray fitoriana alohany amin'ny folo fa orinan'izay zay tsy afaka mandray. Avy eo tsisy olona afaka mandray an'io fitoriana io ato. Ka de mbola ho iverenana indray io mandra-pitapitry ity herinandro ity fa tsy maintsy mipetraka io fitoriana ao ampaka io na isiny na isinina. Satria tsy azo atao zany manakana fitoriana ho apetraka zany. Deja aloha nareo zany efa fantatra fa tsy hanao enquête mais farafaratsiny mba raisina le fitoriana. Malagasy rehetra ne mahafantatra fa fitsarana ao Madagasikara tsy tsara mihitsy olona eo amin'ny fitondrana. Noho n'inona? Noho ny fisolelafana, noho ny firaisana tsy kombakomba satria izy mianakaviny nametraka anareo teo amin'ny toerana io. De sady tsy hanenjika fanjakana mihitsy zany ny eo amin'io paka io sy ny eo amin'io tribunal eo Anosy io fa kosa hanenjika izay olona rehetra asain'ny fanjakana samborina. Fa mba farafaratsy ny raiso aloha le fitoriana de enregistré ao aminareo iny de aleo iandry ny olona izay manaja lalàna, izay matahotra ny lalàna, izay vonona ampiatra ny lalàna anao an'izany enquête zany. Fa tsy maninona mbola misy prescription 5 ans 10 ans ireny dossier apetraka ireny satria marobe manko eo manontany hoe de inona ny toyany, efa fantatra fa tsisy toyany de ahoana zany io ane tonga de azo raisina fa tsy mitombo. Tsy afaka manao classement sans suite ny dossier izay napetraka ry zareo. Raha mbola anao classement sans suite izy de mbola misy zavatra hafa koa mbola afaka ataonay. Fa hatreto aloha ny tao amin'ny fampanoavana ambony eo amin'ny parquet any cour suprême dia nandray an'izany fitoriana zany. Izay anaovany anazy tsy fatatsika fa isika miandry toro, miandry hoe Rovina no miodina ny la roue tourne ozy izy ny fitenenana zay. Rovina miova ny fitondram-panjakana de rehefa tonga izay fotoan'izay tsy maintsy handeha io. Ao alohan'izay raha ohatra ka hoe amina tandalana de voalohany indrindra aloha tsy tokony hamoaka didy ohatran'ireny navoakan'ireny ny HCC. Ny fahamafao ny didy izay tsy manara-dalàna nataon'io HCC io nanomboka tamin'ny nanekena ny filatsahany Andry Rajoelina. Avy eo ny hitantsika ny didy marobe navoaka ny teo anelanelan'izay. Farany teo de ny fanalana ny président ny Assemblée nationale. Iny zany na tonga ny fitoriana izay napetraka hoe ny fandikan-dalàna nataon'ny HCC tamin'ny fanalana ny président ny Assemblée nationale tsy manaraka ny lalàna mipetraka de ny constitution sy ny lalàna mifehan'ny Assemblée nationale. Inona zay lalàna zay? Ao anatin'ny constitution de milaza fa misaraka ny pouvoir anankitelo. Pouvoir judiciaire izay ataon'ny HCC sy ny fitsarana eo ambanin'ny HCC, ny pouvoir exécutif izay tarihan'ny président de la République miaraka amin'ny prime ministre, ary ny pouvoir législatif izay misy ny parlement sy ny sénat, zany hoe ny Assemblée nationale
na ny député sy ny sénat ny antemeran-doolona. Ireo fahefana anankitelo misaraka reo dia tsy mahazo mifapy ataontsika hoe tsy mahazo mifampijabaka. Dikan'izay dia izao, tsy ara-dalàna tanteraka ary mandika ny lalàna ny fanesorana avy hatrany ny président ny Assemblée nationale Christine Razanamahasoa. Efa niteneko zany, efa dradradradraina zany, efa nisoratana zany, efa nitenena foana. Fa saingy mbola nataony ihany dia averiko ihany le izao. Inona ny tsy mampety anazy? Ny président ny Assemblée dia député anankiray anisany lany tamin'ny fifidianana solombavambahoaka. Rehefa nilatsaka ho candidat izy président ny Assemblée dia ny député rehetra no manao latsabato hifidy azy ary lany tamin'ny majorité izy tamin'ny 2019. Rehefa lany izy dia ny député no nifidy hoe iza no ataony président, fa tsy ny Assemblée, tsy ny HCC akory no manendry hoe iza no atao président, na hoe ny filohan'ny république no manendry iza no atao président, fa ny député no mametraka, no mifidy ny filohany. Rehefa tiany ho asorony io fa satria misy antony voalazana lalàna ahafahana manala an'izany lehibe ny Assemblée zany, dia mila 2/3 ny député no manao latsabato indray manala ny président ny Assemblée. Izay vao miala ny président ny Assemblée, fa tsy hoe ny HCC akory avy hatrany dia ilaza hoe izahay ny fitsarana faratapony eto ambonin'ity tany Madagasikara ity, ka dia afaka asorinay daholo izay tianay asorina ary afaka apetraka izay tianay apetraka, na dia olona tsy malagasy raha ny tianay atao lany eo dia io no laninareo. Tsy azo atao zany tompoko. Fa zany ny atao hoe abus de fonction, zany ny atao hoe fanararaota pahefana, zany dia anisany corruption ataon'ny HCC. Ary zany no anisany nitorianay azy eny anivony haute cour de justice. Ho an'ireo izay mametraka fanontaniana ny atao hoe HCJ, ny atao hoe HCJ dia haute cour de justice, fitsarana avo afaka mitsara ny mpitondra ambony. Napetraka izy io mba hoe ahafana mitsara ireo olona zay mandika lalàna nefa mitondra firenena ao anatin'ny fanatanterahana an'izany asany zany. Ary na ny filohan'ny république ara dia azo toriana eny anivony io haute cour de justice io. Saingy hatreto dia titre fotsiny no entiny io haute cour de justice io, fa mbola tsy tena ny asa izy noho ny pitsopitsony marobe izay manakana anazy tsy asa. Fa izany tsy midika hoe tsy afaka mandray fitoriana izy. Mandray fitoriana izy dia rehefa ilatsahan'ny fanahy masinao izy dia tsy maintsy ataony ihany ny enquête ary tsy maintsy andeha ihany ny fitsarana. Fa eo anelanelan'izay aloha mandrapatonga ny fanahy masina ilatsaka dia misy ny atao hoe éthique politique sy judiciaire ao anatiny atao hoe firenena républicaine. Toute haute personnalité faisant l'objet d'une poursuite judiciaire doit démissionner de son poste. Ny olona zay manana toerana ambony ka manana raharaham-pitsarana izay mety mahavoasaringotra azy dia tokony mametra-pielana aloha mba ahafahany fitsarana miasa ampaleova-tena tanteraka. Zany hoe raha ny tena izy zany amin'izao tsika miteny izao dia tokony mandeha aloha ny examen, mandeha zany fandinihana ny plaintena io dia tokony suspendu ny mpikambana ao amin'ny HCC, ny président ny HCC indrindraindrindra tokony suspendu na tokony mametra-pielana aloha mba ahafahany manao mba ahafahany fitsarana manao fanadihadiana aminy.
zany ny tokony ho izy. Tsika rehetrarehetra malagasy 20 tapitrisa niarana hita na ny pour na ny tsy pour na hita fa tsy ara-dalàna ny fomba nanalana ny président ny assemblée nationale. Tsy hoe kory hoe satria HCC tsy azo ivalozana dia afaka manao izay tiany atao, na tsy azo ivalozana ny didiny dia mila manara-dalàna. Fa rehefa tsy manara-dalàna ny didiny dia abus de fonction ny anaran'izany, violation de la constitution zany, haute trahison zany, fandikan-dalàna be dia be. Dikan'izay dia tokony atao fanadihadiana aloha ny président ny HCC, atao fanadihadiana aloha ireo mpikambana ao amin'ny HCC, dia hozy izy nareo hoe masy manofitsika ieno miandritsika hoe ilatsahan'ny fanay masina ny mpitsara tokony aleo tena ao a Madagasikara ary anao an'izany asa zany. Fa eto aloha dia apetrakitsika ireo fitorian'ireo izay tsara fantatrareo fa 10 taona 10 ans prescription manomboka tamin'ny fotoana nametranay amin'ny fitoriana io dia zay maharitra ho ny vatan'andrina fa dia hitatsika eo zany fa mandeha ny prescription dia tapaka ny prescription dia mandeha indray iny dia azo enjena foana ireo efa mbola tsy prescrit. Satria tsy afaka avelantsika fotsiny amin'izao ny fandikan-dalàna ao Madagasikara ary noho ny HCC mahana no fandikan-dalàna ataony sy ny etraketraka sy ny fanitsakitsahana ny constitution ny lalam-pandroenana izay ataony dia ny anazy modina ataony tonga aloha hoe tsy azo ivalozana ny didy izay avoakany HCC ary tsy azo kianina fa enjehan'ny lalàna izay manakihana ny didin'ny HCC. Mampalahelo ny vahoaka ny fieritreretana hoe ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana no mandika lalàna, no mandika ny lalam-pandroenana. Mampalahelo ny vahoaka izany. Tsy mahazo malahelo le vahoaka. Tsy mahazo malahelo izany nini nataonareo. Tsisy lalàna mandrara zany tompoko. Fa eto zany aloha sika dia ametraka indray ny fitoriana eny anivo ny pôle anticorruption zay natao hoe PAC. Ny PAC dia fametrahana ny fitoriana fitsarana maefa mitsara ny fandikan-dalàna mikasika ny abus de fonction, abus de pouvoir, ny infraction pénale rehetra izay ataony zay assimilé amina atao hoe mitovy lenta amin'ny atao hoe kolikoly sy corruption dia tsy mety mandray fitoriana hatramin'ny 10 ihany hono izy. Mahagaga anazy zany hoe hatramin'ny 10 ihany mandray fitoriana. Nanomboka oviana no hoe amin'ny 10 ihany mandray fitoriana. Service public ny PAC. Inona no tsy andraisan'ireo fitoriana manomboka amin'ny 20 maraina ka hatramin'ny mandrapidinareo amin'ny 4 ariva. Nefa ny karamanareo karama feno tadidio fa vahoaka ny mandony karamanareo ary mbola mahazo indemnité en plus mpitsara sasany nareo. Ko maninona nareo no hatramin'ny 10 ihany ny andray fitoriana. Nefa ianareo efa surpayé zany efa misy ambony apanga iandamnizena nareo anaovana ny asa ady amin'ny kolikoly io. Nefa ianareo ny tena loha indrindra ao feno kolikoly ao amin'ny PAC io. Satria nahoana ekipany mamga vatomanga daholo hatrany ambony ka hatrany ambany. Ekipany rajoelina daholo hatrany ambony ka hatrany ambany. Tsy nahazo an'io toerana io raha tsy nandeha ny négoce tamin'ireo mpitondra. Zany nefa raha ny PAC io. Normal na sasany raha miteny hoe tokony ho foanana le PAC. Tsy ny PAC ny tokony ho foanana fa le mpitsara izay tsy manao ny asany ao amin'ny PAC ny tokony asorina tsy mpitsara tsony. Mazava angamba izay. Ary fantatry ny olona iza daholo ny mpitsara ao fa dia ho hitsika izany tsy manao ny asany izany manao ny asany io. Zay no resantsika androany fa dia misaotra anareo rehetrarehetra izay nanaraka dia ho hitatsika eo
amin'ny herinandro ity ho voaray sa tsy voaray ny fitorina ataontsika any ampaka fa dia fa miantso avy hatrany ny mpanao gazety amin'ny fotoana ametrahanay an'izay fitoriana zay tongava eny ampaka eny 67 daholo dia ho hitantsika eo zany hoe tsy ho raisiny zany sy inona ny antony tsy andraisany any fitoriana ny mpikambana ao amin'ny HCC io. Manoloana ny fifidianana solombavambahoaka izay ho tanterahana amin'ny 2020 ny volana Mai ho avy zao dia ny antokony tiako Madagasikara izay anisany antoko mandrafitra ny vovonana firaisakiny dia manao an'izao fanambarana sy fanamariana zao taoriny ny fampidiniana sy ny fanazavana teo amin'ireo andraikitra tompona andraikitra ny distima ao atanatin'ny Antananarivo sy ny manodidina. Koa ny fanapakevitra ny raisina dia nanamarika fa ny rafitry ny antoko tiako Madagasikara eo anivon'ny distrika dia manohana tsy misy fepetra ny candidat zay narotsaky ny firaisankina amin'ny fomba ofisialy ka nankatoaviny teo anivon'ny CENI sy ny HCC zay mbola moka ny didy ho fanampaliana an'izay candidat zay. Dia zay toromarika zay no mena andray tompona andraikitra isaky ny distrika zay tonga nanatrika ny fivoriana teto Androany dia ny toromarika mikasika an'izay hoe tsy manohana afa-tsy ny candidat zay mirotsaka amin'ny anaran'ny vovonana firaisankina ihany.